anome tsikitsiky, anome safosafo, de hoy izahay hoe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Fa raha nanaminy hoe expect more, expect mety ihany fa tsy moramora mitady vola. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Rehefa vahiny, rehefa lasa olona. Alasy mahitana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikiany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Oui, mais plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Sandana et compagnie. Miaraba antsika menakavy a tsy maty foa manaina dia miaraba sady mame voninahitra antsika rehetra. Miaraba ragoty, miaraba mandro. Isaorantsika deba zay miverina ary mino aho fa manana an'izay sens de l'humour zay ny fianakaviana manontolo anaovana ny deba ho isan'ny playlist satria zavatra tena nahavariana tsy zarena marika azy nisy fotoana tara ny tonga teto dia nisikotra ifilgody efa nisy tany ambadika tany fa i professeur Zafy Albert miresaka Larissa iny nefatra mivoaka iny zay tao anatin'ny fisariana. Salama tsika. Salama Francis. Salama. Ka hoe ny anjara sy lahatra ve vintana sy ny zavatra ratsy fe atao hoe andro miditra. Zaho niresaka tamin'olona teny talata maty maloha zay hoe misy ny vintana ho amin'ny olona rehetra ary rehefa hamarina zany. Izay no Zanaka Jean Freddy. Zay no zavatra tsy voavalitsika mihitsy hoe inona no mifehy ny vintana sy ny anjara, ny chance sy ny malchance, conscience sy subconscient fa tsy haitsika manazava azy. Rehefa any anatin'ny finoana moa dia hoe izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Tena hainy malagasy io rangaty. Hainy malagasy io talohan'ny atombohan'ny fisinyity antsoina hoe fianarana cartésianina ity. Satria tsy cartésien io, tsy 1 plus 1 égale 2 zany io resaka vintana sy anjara io. Fa io dia fandinihana zany hoe ao anatina kajikajy matematika ihany le izy, ao anatina kajikajy astronomika ihany ny astrolojika. Satria miankina amin'ny fiodin'ny masoandro, ny volana, ny kintana, ny planeta tsirairay avy ary miankina amin'ny fotoana nahaterahana sy ny fotoana iainana eto ambonin'ity tany ity ao ny petrahan'le vintana. Ka mety io misy an'ilay hoe olona mahery vintana sy malemy vintana ary olona mifanojo vintana sy misy ny olona hoe totoim-bitana misy zany misy io ary raha ohatra ka hoe mety misy olona miditra avy any mety gagitsika hoe manina tonga dia vaky tampoka le veretsy. Raha tsy azo ny siansa cartésianina ho azavaina mihitsy zany. Fa tonga dia misy zay zavatra zay tonga dia vakivaky ho azy io. Ka tapitra ny andron'le izy. Ohatry vaky le vereo tsy hitanao hoe ino izy. Le tamin'izaho tany Indre nandritra ny herintaona sy tapany dia le za teto ilay niteny hoe fa itsika avy eo manana razana karana. Satria raha ny fomba fisainana, ny zavatra tenenina, ny obolana, ny fomba fiainany, ny zavatra ataony sy ny inony dia malagasy izy. Malagasy talohan'ny natongavan'ny vazaha teto. Malagasy izy. Fa dia ny aminazy zany amin'ny anazy misy teneny hoe ny anazy zany ny vitana tsy tena hoe mi-exista, tsy misy ny vitana fa ianao sy ny fiainanao no mahatonga no vitanao. Na kely ary ianao na zazakely ary ianao, na lehibe ary ianao, miankina amin'ny fiforonanao, namoronananao, nanaovananao, mitondra an'izany. Ireo finoana ireo no fototra hipetrahan'ny olombelona eto ambonin'ity tany ity satria rehefa nisy izay finoana izay ohatra ny indiana ny karana io nisy izay finoana izay koa ny malagasy teo aloha mitovy le izy dia nisy izay finoana izay koa ny tany amin'ny razamben'ny Jesoa tany izay napetrany amin'izay inony azy zany le izy ary io misy zavatra ao anatin'ny olombelona zany misy hery izay tsy haintsika ankehitriny ny mampiasa azy. Zany hoe ny mitrandraka azy zany
tsy haitsika koriny ary lasa fahagagana amitsika no mahita hoe maheno hoe sy mahafantatra hoe nahay nandeha teo ambony rano anke zany Jesosy zany nandeha teo ambony rano anke izy noho ny finoany noho ny hery zay ananany ao anatiny ao zay tsy hitany siansa ho azavaina mihitsy zany vitakehitriny manko ilaza voin sary ohatr'zany zao selfie vitan'i Jesosy nge namadika an'io rano lasa divay zany tany amin'ny moa niezaka nandeha tambony rano fa de dofotra be debe zany zavatra misy ohatran'izay ary ty ny zavatra tsy ho azotsika eritreretina nahoana ny zazakely 5-7 taona eo 7 taona eo mahavita miazakazaka mifanenjika manao bandy sy rôle ambony tambony 67 amle tambo manify kely fa enao olon-dehibe no mijery ohatra izy midina teo lesa mienjery eo ange mienjery fa izy tsy mienjera fa enao olon-dehibe zao mandeha any eo ange enao mieritreritra hoe efa manana traika efa be tamin'ny fiainana enao mandeha ange mazakaza mifanenjery eo ambony tambo io fa tena midoboka be tokoa enao na tsikerany nanao an'izany de za zao miteny any zanako zao manao an'izany de hoe za tena mienjery eo nareo de mieritreritra hoe zarany nanao an'izao fa nahoana moa zany izy vitako tamin'izany satria ao amitsika ao io zavatra io ary mila beazina mila torotoronina zany hoe mila manao fanazarantena ianao de rehefa lehibe anao ka tohizanao iny zavatra iny de tsy maintsy ao aminao foana ary mivoatra mety tsy afaka ny hoe andeha eo ambony tambo fotsiny ianao zany rehefa miala an'io faha 7 taona sy fa 7 taona anao io fa mety mahavita zavatra hafa indray anao rehefa any faha 9 taona any any amin'ny faha 20 taona any any amin'ny faha 30 taona anao raha tohizanao fa tsy tohizanao mantsy reny zavatra reny de lasa ohatrany hoe tsy hainao ny mitrandraka azy any ka mety gaga tsika raha mahemy raha mahita misy bandiny tena 20 taona 20 taona le manao parcours entrany iny bandy manao parcours reny mitsorotsoroka mitsamikiny ero tena grave reny bandy reny satria nanao entraînement reny nanazaha tena ireny de misy zavatra maromaro amitsika zany tokony hoe za natao an'izay daholo de le tenenina amin'ny ankizy foana hoe aza andramana fa mila ianarana aloha de mila mikotrana zay le aza ohatran'le manao katso reny de katso tonga de miteny mihitsy rehefa amin'ny hoe tsy aza atao aza verina any an-trano ty fa reto efa nikotrana nanao an'io anikotrana le fa be dehibe ny fifandrifiana zavatra hoe amin'ity hoe vitana anjara tendry lahatra tamin'ny terminal leo be mihitsy ka izy io samy hafa raha ny tena izy aloha zany fisiany zany hoe vitana sy anjara sy lahatra zany ny anjara sy ny tendry ny lahatra tsy azonao ihodivirana mihitsy fa de fa tsy maintsy io no filaharana misy eo ka na aninona ianao tsy maintsy mizotra amin'io ny lalanao na io fiainana io na io ataontsika hoe fianarana io satria fianarana zany moa fiainana ihany asa tadiditsika angamba rehefa resina ohatra matetikety foana iny lay accident d'avion niseho tany Rio nampitohy an'i Paris Rio lay fiaramanidina doboka tany anatin'ny ranomasimbe tany ranomasimbe Atlantika de rehefa maty daholo ny olona tao anatin'le izy tany hatreto ary ohatra mbola tsy voavaha zay olana zay hoe inona marina tena antony nisehon'ilay loza sy ny hoe olona nangataka onitra tamin'izay rehetrarehetra zay de ohatra mbola ao anatin'le firesadresana momba an'izay fa nisy couple allemand anankiray zay tokony handeha tamin'io fiaramanidina io tsy nandeha fa tara na noho ny antony hafa tsy tadidiko hoe naninona de nody tany an-tranony izy mivady fa dia accidenté voaloza piarakodia ihany koa ny tomobile zay nandehanany nody teny amin'ny autoroute nandehanany maty ihany koa izy mivady amin'ny ora mitovy amin'ny nahafatesan'ny olona be dehibe zay niaraka avion taminy tao zany hoe efa voalahatra hoe maty ianao ka ninona natao lahy maty alahy fa io zany tsy afaky ny mihodivitra amin'io mihitsy isika fa efa nisy nandahatra io za tsy teny hoe Andriamanitra io na Jehova io na izy koa hoe ty le ady hevitra be tamin'le gazety anankiray de tsy tena zay zavatra zay fa misy zavatra efa tokony izorany io fiainantsika io de fantatry ny gasy io ary ny malagasy mandinika tsy le malagasy teto Madagasikara ihany fa malagasy nge efa nisy tany alohan'ny natongavany teto Madagasikara reto olombelona mipetraka eto reto fe tamin'ny traika efa mpiainany tany arivorivo taona nisy tany aloha tany tsy fantako na 4 taona de efa nafantatra izy fa rehefa nitoejavatra ohatran'izao rehefa ny andro io ohatran'izao tandremo aza manao an'izao nareo ka eo le mahatonga le mety hoe fady sy le finoana
misy anankiray teneniko zay zao dia tsy mety mino mihitsy ny olona nefa za ny olona nino amin'izay zao nahita anazy ny telo misesy raha voany manga mamokatra be dia cyclone mahery be ho tonga zay zany hoe iny aloha zany inona zany fandraina an'izay natiora mangamanga ny sary atahorana zany ny natiora zany efa manome zavatra amintsika firampaina koa atsika mila mandinika hoe ahoana zany hoe mifangarovoraka mantsy ny zavatra voafehy sy ny tsy voafehy manahirana sy na mifangaro ao zany ny finoana samihafa zay ohatra raha ny Amerika Atsimo dia ny masoandro sy ny rano sy hazo ny azy tafiditra ao anatin'ny mahandriamanitra ny Andriamanitra aty amin'ny antsika hoe kristianisme azy kristianina dia finoana miankina amin'ny baiboly sy ny finoana matoky fotsiny na tsy mahita azy fa misy ihany koa ny ohatrahako zany zao tena tadidiko ary tena tsisy hoe film koa moa tamin'izany zany nanao antony spirituel mampiasa vera-tonina le hoe lasa le tamin'ny Jomanji izy hafa ny fiantso azy mivadika orera be iny fa natahotra ihany izay tamin'izany fa tena nanao izay cousin miaraka amin'ny antoana izay spirituel mihetsika io vera io tena mihetsika dia tena antanina zavatra satria manao fitsapana ihany ny jalamboto hoe hitanao ary ve aiza ny anina dia miteny ratsy le izy ny farany ino moa ny anaran'ireny amin'le nefa zay fa nina sezamina fa spirituel fiantsonay azy tamin'izany dia zay na ny teny antoanay manina raha atao teny gasy le izy angatra ao ve no na tsy haiko ny ohatra zany dia atao teny frantsay ihany le izy fa misy zavatra tao zay tsy ho voatantarako mihitsy nahavariana sy tena nahavariana io anefa amiko tsy mitsipaka any amin'ny resaka finoana sy Andriamanitra sy ny sisa io fa misy hery zay tsy voafehintsika mahatonga antsika miteny hoe anina zany ohatrany hoe zany devoly zany misy hoe Andriamanitra ihany mahavita an'izao sy ny sisa mirakla tena mirakla na ho an'ny katolika ary ohatra ny Lourdes be dia be ny procédure zay voalazaina fa mirakla fa amin'ny ankapobeny manerana an'izao tontolo izao misy mirakla be dia be tsy procédurena fa tonga dia mitranga fotsiny le izy ary misy ny zavatra tena mahavariana tahaka ny hoe ny anjara tsy misy fanitsaitsika ny tsy mahafehy azy ohatra raha ohatra ka maminany zao ny antemoro taloha tsy haitsika hatramin'izao moa zany tsy haitsika mihitsy hoe ahoana fa izy mampiasa ny zavatra eny aminy zay ny ilaina ary tamin'ny tatia Madagasikara dia nampiasa betsaka ny arabo mpiavy sy ny antemoro ny olona ambony sy ohatran'izany ahafahana mahitahita zavatra sisa ary ny olona manam-pahaizana ankehitriny zay nianatra tamin'ny fomba tandrefana sy ny ataontsika hoe fomba kartesianina zany dia mbola marobe ny zavatra tsy voavahandry zareo rehefa mijery ny zava-bita teo aloha tamin'ny fomba tsy kartesianina loatra hoe ahoana re nananganana n'ity piramida ity piramida ny Egypte teneniko io mba manao ihany ny teknisianina amin'izao fotoana izao ny architecte isan-karazany io hoe ny mathématicianina ny physicianny de daholo io maçon rehetrarehetra io hoe misy tena maçon misy ohatrany zara fa maçon maçon fatanontany olo zareo fa tena atao daholo io fomba rehetrarehetra io hoe hananganana piramida tsotsotra tsy tafa mihitsy tsy mahatafa avoaka nisy nanao piramida en miniature ataontsika hoe tsy amina metatra be dia be fa amina metatra kelikely ohatra mirodana ho azy le izy hoe ina ny teknika nanaovan'ny zareo an'io io piramida io ary tsy io ihany na ireny vatobeky misarisary olona any Stonehenge le any Ekosy iny vato ohatrany misy tafo manao boribory tsy fantatra hoe inona reny vato any amin'ny dolmen any amin'ny île de Pâques sa any amin'ny ilay inona koa le misy île de Pâques le misy le savongana be da be amantsatony buste nisika rehefa nisika olona lava le izy fa ohatrany letika tany aletika eo ambany tany io dia be dia be moron-dranomasina iny tsy fantatra hoe izy rehefa mahavariana rehefa le makany Tuileries iny dia jereo le rehefa le misy ohatran'le vato ohatran'ny latabatra reny ry ambony ry tabla le ohatran'ny latabatra ohatran'ny latabatra ohatran'ny mandefa ka tsy olona fa le misy zavatra mampieritseritra anao le ohatran'ny piramide hoe mampieritseritra anao hoe tena nataon'le rony fiantsonana ve zany ry eny moa zany agnarany fanaovana course moto taloha ny fotoana mako ny fotoana mako no zavatra tsy ampy amintsika ankehitriny ohatra zao ny fananganana ny cathédrale Notre-Dame de Paris misy an'ireny gargouille ireny eo dia misy an'ireny sary masina ireny aty anoloana fa ny ray amin'ireny dia mahatratra 20 taona ny fanamboarana azy rehefa manamboatra an'ireny zany zareo tany aloha tany zany rehefa manamboatra ny lalana isika dia mahatratra ny taonany maro misy zao ny piramida any amin'ny faritra atsimon'ny Amerika any Colombie any Pérou sy ny sisa rehefa tena mandinika le manam-pahaizana variana ohatran'le any Pérou any amin'le hoe toerana inona du soleil sy ny tsy haiko hoe
ny vato anankiray amin'le anamboarana le trano mahatratra 200 kilao mahery nefa mahatratra anarivony le anamboarana ny trano anankiray de hoe fotoana firy aliza no mibata sy ny sisa ao Paris de misy ny amin'ny place de la Concorde de misy an'io belisika ngeza be lava be io misy kisarisary sy ny sisa natsangany zareo tamin'ny fomba taloha mihitsy izy io tamin'izy tonga teo zany hoe tsy mampiasa ny fitaovana moderna taka ny grue sy ny sisa fa misy fanazavana eo ambanin'io ahoana nananganana azy de resaka fandiniana ny tany ny lavaka ny lanja sy ny sisa fotsiny fa antaona no maro izy manao azy fa ny tsika somary maimaiky manko de namorona grue tsika taty aoriana fa reny zavatra reny rehefa tena diniana de hoe nanam-potoana ny olona taloha satria raha manamboatra temple anankiray izy roanjato taona ho azy mahita an'iny tamin'ny tele iny aiza le misy temple saika nanganona natsangan'ilay mpanjaka anankiray zay briky ny nanamboarany azy ary no vita ny fototra zay mahatratra any amin'ny 20 metatra mahery ny avony de maty le ry de tavela ao le fototra fotsiny satria saika nanangana zavatra avo be tamin'ny briky izy fa zao izy tsy mbola mirodana akory ho azy mba mahafatatra an'izay mba meo ao aiza ny misy lisy jereko ny sary rehefa mandeha makeny volana ny zanak'olombelona de ny hany zava-bitan'olombelona tazana ety ambony tany aty de ny miray de Chine tazana avy ny volana ny miray de Chine zany hoe itenenao antsika zany hoe hita zany misy zavatra vitan'olombelona zany fa tany aloha tany amin'ny taonjato maromaro tany alohantsika tany nanamboarany Sinoa any miray de Chine io rindrim-bato fara zay ngeda de ngeda sady ngeda ny halavany ngeda ny sakany ary azo andehanana mihitsy eo amboniny eo zany rindrim-bato zany de valalanina zao tontolo zao nanakory re nanamboarana an'ity hafiriana re avy aiza re tamin'ny fomba inona re sady miarabany Larisa re zavatra akaiky manko nefa ny lehibe lavitra no mandinika lehibe lavitra no mandinika ny piramida sy ny fiangonana lehibe ny katedraly Riandohalo ary zay mbola anisan'ny architecture tany aloha ny fiangonana efitsika Mambohipotsy fiangonana moa matetika zany no tena mahavariana no mijery azy koatran'izay efa may Église catholique efa may manam-potoana nareo mipetraka ambody hazo na mipetraka ohatrany de mandinia nge ny fonctionnement ny ao anaty kipotsika sy ao anatin'ny vatatsika mandeha fotsiny amin'ny fonctionnement ny hoe mitôzy ny tsy mila mijery any anatiny le tya ao ity velany ity jereo ahoana ny fomba mahatonga ny olombelona io mitsangana io tena mampiaiky kely ny velarana mipetaka amin'ny tany io hoe fa tsy menjera raka ty ny olona mijoro manamboara ny sary olona sary vongana amin'ny tany na vy na mihazo hoe de atsangano fa menjera io raha ohatra nio ny proportion ny vatana sy ny tongotra fa enjana ny fandehanana enjana ny fitsanganana ary io no maha-olombelon'olombelona io fitsanganana io mitsangana ianao de tsy vitany mitsangana fotsiny ao fa mbola mamindra koa io tongotra io fa tsy menjery io tsy menjery olona io ary ny olona menjera imehezana ny olona menjera olona eritreretana fa olona tsy tomombana fa tena miaiky mihitsy calcul be te fitahin'Andriamanitra daholo ka zay mihitsy any angely ny atomboan'ity resaky ity hoe ahoana fahaizany zao mpamorona olo zao mba hahatonga an'izany rehetrarehetra zany sahirana ny zazakely mianatra an'io tsangana io voalohany ary io any zazakely rehetrarehetrarehetra mandeha zao ela nefa fa mijoro fa mitsangana fa tsy menjera tongotra anakoroa zany zavatra rehetrarehetra zany zany mampieritreritra za tena isan'andro mihitsy mieritreritra an'io ahoana reo mahatonga ny olona io hitsangany tsy menjera mihitsy fa manamboatra sary olona ihany ny tena tambola kely amina hazo fa tsy maintsy lemena kely eo amin'ny faladiany eo mba asiana rorarora kely na asiana rano mba hiforetaka amin'ny tany iny le izy fa tsy ohatran'io nefa ny olona fa tena mijoro tsara mahitsy tsara mihitsy nefa mbola misy hoe piepla koa ary zany olona zany anie zany anisany mampiaiky azy zany zavatra zany ary misy bandy ary hoe efa maratra zao ny tongony hoe tena efa mivondo ny tongony misy maratra misy vaky mihitsy fa mbola mahay mijoro ihany izy tsy menjery izy manao kiraro izy mbola normal fo fa ny rehetra koa ny atao antsohy tao atapotanana antsohy koa ny maimaly manao nareo afaka maly isa may misy misy may de misy ny drone tena may koa ny ao akaratra misy may koa ny ao akaratra zany akaratra zany za de tsy mahay miteny maloto fa tsy hoe mahasostay iny ambato lampy atrany tsirabe iny akaratra ka tsy fantatry hoe aiza ho aiza mampalahelo anakabo jery an'le gidro sy biby lava sy le biby ohatrany vobasia may a de may koa ankaratra vobasia tsy ray ihany may fa tena anakiroa ny toerana may amin'ny fatsy ty akaiky ny sakara ndray ty akaiky ny andranovory misy mirehitra daholy any ary efa maromaro ny hektara may ihany efa be de be ny olona mamono afo any atramomaly aloha mbola tsy maty le afo tany
za koa efa niteny moa isika zany raha ny tena marina ny momba ny fotoana manomboka septambra oktobra amin'ny firehetan'ny afo inona avy ny zavatra mba efa nataontsika le sarotra be miteny tsika tokony mivoatetsaina sy ny sisa sy ny hoe misy antrenaovany azy ampiope zao zany fanazavana efa nandaniam-bola be tamin'ny fivoriana tanan-dehibe fa neny tanàna sy neny tanikatsaka sy neny tendrombohitra am'izay zao inona no efa mba natao ny ana motsotra kely ndesako aloha zany ohatra hoe manomboka zao zany ny source d'incendie rehetra ny tanety eny miaingara nga miaraka amin'ny camion sy tomobile miaingara atao hita tahaka an'ireny mitondra rano mena atsimo sy mitondra provision sakafo mena atsimo reny hoe inreny eny fa misy camion ronjato feno olona eo amboniny andeha apetraka any amina toerana mety mbola misy sorsana fahamaizana tanety ohatra zany manjara hoe kasatra be ahoana zao ny zanaka Israely efa zato taona tany anefitra gaga daholo ny olona ilay tanàna hoe aninona ty reo eno ka zao raha ohatra misy revirevi-gadra tahaka zany dia tokony hoe sorontsika ny zavatra manahaka anao hoe sode be dia be satria ny olona nge tsy maintsy aninona ty reo mahazo ingaly marogo fa hoe ohatra koa mirehatra koa zao marogo zao ohatra hoe ny service civique ao anteneniko mialatsiva votefanana miaramiaramila rehetrarehetra reny ny service civique aloha akolotokolota be tamena mandehamambolana zany mihitsy mamboly manadio fa ahoana tsy ho vity efa misy nefa zany ny tsy hoe nyresaka tsika eto akory fa ny ana anisan'ny zavatra makivia avy ao anatin'ny serana mihitsy le mirehatra fa tsy tivelana ny lohako nefa ny lohako tsisy tanana akory dia ty toetratsika ankehitriny ty manao hoe tenany sady tsika parafe be ayay hoay rehefa misy zavatra tiako misaoty aloha dia rehefa mitona amrindrina dia mahita hoe le afo tokony misaoty moramora kokoa nohony hoe tsy miaingy afa hoe sao dia zao za mitsoraka aiza moa ny alalako hoe tsisy dankany le akanjo le arabo misaoty aloha dia teo vao hitako hoe ay tsy misaoty tsony amin'ny manaraka fa tsy mandinika be an'izany aka le zavatra nitranga omaly zany dia tsinona le PSG sy ihany le tery amin'ny kianjankianto ay mpampianatra le nitabataba mpampianatra zany le nanaovana sonao esehana sonao fa ny mpampianatra tamin'ny fanjakana zany tsy nampianatra omaly tsisy nampianatra omaly ary nikeniny fanjakana zay andro maneran-tany ho an'ny mpanabe zay ary tamin'ny moaly nivoahany zany hoe misy an'izany MMF na ny mpanabe mpampianatra somandray fola tsinika mpanabe mpampianatra mpanabe ho an'ny fanovana hitako mihitsy lahatra be ry zareo nitenenako hoe sady fany mahita ny mpampianatra misy ny tanora manao jean polo tsara tare maotra sady ontsa kely any ontsa ihany eo am'le hoe ontsa ihany tena maro lasa tsirara iny fanjakana ny mpampianatra olona zao hoe mihamy madame fashion madame anao défilé de mode reo ngamba fa ry zareo zany matsapa fa mpampianatra tsy mandray fola tsiraran'ny fanjakana ny mpampianatra ataony fanjakana kilabao ny zareo ary dia nanapa-kevitra izy fa dia hiara iasa amin'ny fanjakana zay misy eo ary ohatra ny nakany amin'ny ministera tany zareo ministera fampianarana tany saiko aloha zay lalany fa ohatra ny hodina dia nitsofoka atao amin'ny kianjan'ny kanto reny dia ao ry zareo zany ao anatin'io mpanabe mpampianatra ho an'ny fanovana io no mitakiny ny zoan'ny mampampianatra azy ary meo t-shirt ray am'ty ako feona clignotant le izy ia toy izao kely rehefa avy eo ny ohatra anankiray ilazana hoe Avec Société Générale Madagascar, la rentrée est un vrai moment de bonheur. Du 22 août au 22 octobre, souscrivez à un crédit Soafén et participez à la tombola pour être tiré au sort et gagner 2 millions d'arias à chaque tirage. Oui, 2 millions d'arias! N'attendez plus et préparez votre rentrée dès maintenant. Rendez-vous dans votre agence la plus proche. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ho safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharaha ny loharan'ny-bola ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 Êtes-vous le jour ou la nuit? Êtes-vous la couleur ou la lumière? Dans tous les cas, c'est pour vous.
Loop Race et Mazaval Run. Des jeux de couleurs vers les jeux de lumière. Ce samedi 8 octobre, à partir de 13h, au stade annexe Barré à Mamassen. Sponsor, STPC Peinture, Salto, Caprice, Cool Concept. Partenaire, Mangafe Production, J-Audio, Ivanco, Triumph, Compassion Madagascar. Radio officielle, RDJ. Musli, makingeri, am vidinin zatare monzy. Musli! Tout le time, voka Nutrisaz, c'est une chocolaterie Robert. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. ESUM, Université digitale numéro 1 à Madagascar, rentrée en allant le 12 octobre 2022. Inscription déjà ouverte. Vous donne l'heure. Amin'ny valora eto Madagasikara tonga soamatsara indray eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Miaraba tompoko eo amin'ny lafiny fampianarana fa mila very ny asin'ny mpampianatra isan'ny voatra izany nandritra ny fankalazany ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe omaly. Omaly no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe isan'ny tanjona moa ny amerenana ny asin'ny mpampianatra. Samy nanana ny fomba nankalazana izany moa ny mpanabe rehetra isa-paritra fa ho an'ny teto Analamanga manokana dia nisy ilay atao hoe diabe ho fetin'ny fankalazana izany nadidina niny fariana nosy iny ry zareo omaly no nanao an'izany diabe izany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fangatahana maro ataon'ny mpampianatra izay natolony ho eo any natolony ho tinian'ny fanjakana mba amerenana an'izany asin'ny mpanabe izany. Eo amin'ny ara-diplomasia, mitoso mihatsara ny fifandraisana eo Madagasikara sy Turquie, tonga koa ny maso ivovavaon'izy ireo. Tonga nanatitra ny taratasy manendry azy ho maso vovavao monina sy asa eto Madagasikara ny ambasadoriny Turquie dia tsy izay zany fa Shak Ebrar. Taorin'izay moa dia nisy ny fampiresahana naharitra teo amin'ny ty ambasadoriny Turquie vaovao ity sy ny filohan'ny Repoblika tao amin'ny lapam-panjakana atao iavoloha tao no nanatanterahana izany tamin'ny andron'ny omaly iny. Raharaham-pirenena no tanterahina omaly ny filakevitry ny minisitra izay tarihin'ny filohampirenena maro mitebokatapaka nandritra izany. Toy ny fanao mazatra dia omaly alina tokoa no nanatanterahana ny filan-kevitry ny minisitra ka isan'ny tapaka tamin'izany fa dia ampiatrano an'ilay atao fivorim-be-atapon'ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny gouvernemanta atao anatin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana na ny COI i Madagasikara. Fa eo ihany koa ny fandraisana tanana ny fampidiana ireo mpianatra nahavita ny fianarany tany Maroka, tany Russie ary tany Indonezia ka maniry sy mangataka ny ody eto Madagasikara. Miisa 30 moa ireo mpianatra izay ny fanjakana Antananareo ny fampodiana azy ireo. Fandriam-pahalemana handray fepetra entitra ny syndikan'ny mpizahantany any Menabe sy Melaka ho fiarovana ny aina hoe mpizahantany tonga mitsidika iny faritra iny. Fa ho fiarovana ny aina sy ny fananana reprezentany izay tonga mitsidika ny Madagasikara ary indrindra koa mba tsy haratsy tare amin'ny fizahantany eto Madagasikara dia nisy ny fepetra noraisin'ny sindika ny matian'ny fizahantany any amin'ny faritry Menabe iny fa dia asiana mpitandro filaminana miaro azy ireo mandritra ny fotoana izay andehanany mitsidika any faritra iny. Izao fepetra izao moa noraisina dia atao arian'ny fanafiana nataona andian-dahalo an'ilay mpitarika mpizahantany ka nitarika ny faratrana ho azy tany amin'ny tanàna ny Bekopaka izay any amin'ny faritry Melaka no nisin'izany fanafian'izany tamin'ny volana septambra lasa teo iny.
Amaranatsika ny fampalalam-baovao dia eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena baolina kitra mikasa ny anatanteraka n'ilay atao hoe curriculum U19 na ny fifaninanana ho an'ny latsaky ny 7 taona ny fédérationna malagasy ny baolina kitra mba hafahana mitily sy manangana sady ny ekipa pirenena latsaky ny 20 taona izay hiatrika ny Kozafa Cup U20 amin'ny taona 13 sy 20 faritra maro no kasaina anatanterana an'izany fitiliana izany, isan'izany ny any Atsiroro Mandidy, isan'izany ny any amin'iny faritry Antala iny hatrany Iosy. Izany fifaninana izany dia kasaina ho tanterahana ny 20 ny volana Oktobra ity. Fa eo amin'ny baolina kitra dia hitodika etsy masina ny sainy rehetra amin'ity faran'ny herinandro ity satria dia andray an'izany atao hoe Malmö Gallants avy any Afrika Atsimo izany ny LGK Plus Football Club tafiditra anatin'ny dingana faharoa ho an'ny fifanitsanana ny amboarana ny kafa izany ny lalao afakomaly dia nandresy tamin'isa irainy ohatra ireto ekipa ny Gallants ireto raha niona tamin'ny TS Galaxy. Efa azo tarafana sahady ny fomba filalaon'izany iny lalao izay natrehan'izy ireo fakomaly nandritra ny fidina ny tompon-daka ny Afrika Atsimo iny. Ankasitrahana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Larisa no teo amin'ny fanolorana bandy akamarandriana aby kosa no nanomana sy nanolotra izany ho anareo. Mirary tontolo andro mahafinaritra dia samy ho tahin'Andriamanitra manome fotoanantsika indray amin'ny folo. Seria leobe rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao mialatsiny kely fotsiny miarabantsika rehetra mangataka kokoa dia miaraban'izy miralany ambadibatika efa fanomenareo eto kokoa ho an'ny Lucia avy amin'ny deba rombo menga miasa amizay. Fa isan'ny songadina omaly ihany koa nandritra ny andro fankalazana. Maly aloha zany betsaka ny sekoly tsy nianatra satria nazonazo andro maneran-tany mpanabe omaly. Dia isan'ny nafahan'ny sekoly nanao hetsika maro zany ho an'ny mpanabe ireo ihany koa ho an'ny sekoly ohatrany hoe nisy zao nanatanteraka fivoriam-be ny sekoly tamin'iny andro ny omaly iny noho izay hoe andro maneran-tany ho an'ny mpanabe izay. Fa ny songadana omaly dia ny fitsanganan'ny MMF na ny mpampianatra mpanabe ho an'ny fanovana. Ity fikambanana ity zany dia karazan'ny fikambanana anankiray hoe ametraka izay atao hoe tena fanovana ho an'ny fampianaran'izay. Ary zareo dia nilaza mihitsy fa na iza fitondrana tamy eo dia hijoro foana ny MMF ho karazana ary ho an'ny mpanabe zany hitondra ihany koa ny vahaolana ho an'ny mpanabe ho eo manelanelana ny fanjakana sy ny mpanabe zany ity fikambanan'ny MMF ity fa tsy anaovana politika, tsy jerena lokon'akanjo mangamanga maillot-ny OM tsy jerena loko izy zany fa dia rehefa hoe mila jerena trano foana amin'ny mpanabe dia izay ny tanjon'ity MMF ity. Fa ankoatr'izay dia ny zavatra tena mampalahelo anahy tena matezitra anahy dia mahay fandorana ala eraky ny tanàna. Efa natidiky nareo ihany lisy tergoto hoe fotoana ohatr'izao fotoana famaizana tsy dia mamainga eny andro hafa nge le isa taona le hoe tena mangotraka be tsy dia mamay ny andro. Dia izao efa betsaka ny may ianao ve tsy mahafantatra ny resaka hoe sao anareo mieritreritra fa rehefa akaiky ny maminany izahay dia mahafantatra nafantatra aza tsy ho teneniko. Leo anareo iady rery za miteny hoe tsy afaka mihirany aho raha ho avy raha lalany tao maodiko izahay efa tafody. Eo anareo sy ny alanareo, eo anareo sy ny tranonareo, eo anareo sy ny fandorana ataonareo satria tanana ny mandoro. Iezaka ve, iady ve, sa irombo malahelo aho raha azoko ataony miantoka Canadair efatra apetraka amin'ireny toerana rehetrareny dia ataoko. Fa rehefa tsy anao manaova ianareo fenotsika mamasina ho fenotsika mamasina rombo. Za tena teny hoe za manokana manomboka mijery ny fahitako ao anatin'ilay izy ary mamaly an'ilay namana mpitady isan'andro fa manahoana ny fanadihadiana amin'izao bandekama eo indrindritsika zao tsy nisy zavatra ho anahy manokana
ny andry alohantsika hatramin'izao inona mivaly fanadihadiana fa eo no ampitsy miantso ny mpanao gazety zay mitovy heritreritra amiko a tonga ny fotoanan'ny investigation inona marina ny ao ambadika ty fandorana alty tena fandorana ho an'ny mialatsiny amin'le fitenenana mialatsiny ifonana amin'ny adalany tatsavy hoe dorana nga io aly io fa sitra ohatr'zao ohatr'zao sa misy tanjona politika ndray ao ambadika ty fandorana aly iavolohany miala sapainy teo iavoloha koa ny eny rehetra misy lafiny kely zany zany hoe raha ohatra zao tsika miresaka tantsaha zany raha ohatra tsika zao miresaka tantsaha amiko zany eto amin'ny firenena sy eto amin'ny tanàna ny tantsaha no olona tena mbola honnête indrindra anisany hoa na ao anatin'ny fahakirikirinana ao anatin'ny fiainana azy izy a raha tena mbola hitady olo marina ka tokony ho betsaka ny isany mbola any ambanimbanivohitra any amin'ireo tantsaha le izy moa tantsaha zany le hoe any ambanivohitra misy tsy tian'izay koa fa tsy olana zany namany eny ambanivohitra ny avanay ny Ambatomamana reny a tsapanay mihitsy hoe miezaka marina izy misy zavatra tadiaviny ihany fa raha mbola hitady olona manana tampinga-tsaina honnête ianao dia eny no mahita kokoa andrasokely atao ina moa zareo le izy tsinona hoe honnête ry zareo fa honnête dia le am'le hoe mohatra hoe maintanety dia olona tsy honnête tanana ihany tsy hinany mandoro tanety satria théorie hoe tavoangy contre soleil felopo sy ny sisy ekeko fa misy zay fa amin'ny ankapobeny a raha misy ny crise politika teto Antananarivo ka misy ny zavatra may tsy efelopony nandoro an'ireny rombo fa misy tanana ihany reny na briquet misy tanana reny misy briquet reny nefa ohatra ka ohatran'le gazoalina mitapoka tany eto masina efa manomboka misy trondrotrondro ngezangeza ono tratra sy hita dia ataovy malaky dia ataovy exemplaire aiko efa miakatrakatra amin'ny aleta ambonimbony le fomba fandorana an'ilay ala hatramin'izay matsy le tainombo maina dia vatsipy dia mampirehatra bozaka iverena kely le hoe fa le izy ve rehefa le manao fanadihadiana tsy mbola misy hoe misy fofofona essence io indrindritsika zao a mbola tsy nahenona mihitsy aloha hatreto niako ny fanadihadiana ary za zany manomboka tahiteny janona ho tsy ambalatelo ny fanadihadiana rehefa tena maina ny bozaka indrindra eny ambanin'ny satrana amin'iny faritra andrefa no zany mora mirehitra kely tsy inona taitsika rahatsipy ary fa zany efa hoatsy mino hoe resaka megoana sora no nampirehatra na ala be raha hitentsika hoe telona dia misy an'zato sady ny soarano zao fa foan'ny olona trano farany am'lefa niakatra be kaforiana kely ka le manirikiry foana mankitsinina hoa manirikiry a ho voazavatsika foana ny may mandrak'izay tory ho voazavatsika foana io fa tsy hanazava tsony ny hitadiavina am'izao fa inona no hevitra arrêtons de respirer maintenant satria misy vazaha mieny manko le vazaha le nitenen'ny oka ihany fa iko raha be koa iny ny vazaha raha voatonontonona taina rika anjely anao nareo hoe andao atao teny gasy indray zao a andao tsika hijanona tsy hiaina intsony mandra-pahitatsika ny kaondo ahafahantsika mba mijery lavitra momba ny fahamaizany Madagasikara damany ataoko inana may Madagasikara ry sakaiza may izy nanao voyage avy nanao spectacle avy any Mahajanga zay niteny tamin'ny télé mihitsy ny sokidamo hoe may le firenena hoe may le firenena inga Jacques Chirac anisan'ny teny an'izay dia za miteny dia ataoko amin'ny teny français fa teny français no mety sa iza moa niteny an'iny le pays brûle le pays brûle et on regarde ailleurs amin'ny ankapobeny zay resako zay mahafinaritra azy teny Jacques Chirac angamba niteny an'izay na François Mitterrand saditsiko hoe efa be no mirehatra fa ny zavatra haitsika dia ny manavotra nefa may a sy miresaka nefa may a sy midiny fotony a dia plus jamais ça zany ny haitsika avereny vakina daholo ny chronique any vanfa sy ny mamalakirany vanfa fa akoatra ny tombokirany mahaleo rehetra ka raisina ho isan'ny zavatra hijoroana sy ataony chronique any vanfa ao anatin'ny torapo ataony efa mba ny zavatra niova ihany makaleo no miteny hoe tsika hoa tokony hiova toetsaina tsika tokony hiova toetsaina ka na amin'ny 2049 ary tsika tokony hiova toetsaina ihany tya fa tsy vita ny tokony intsony zao fa ndao fa foninjana ohatra tsy mety ko iny fa mandalo toetra malama ndray fa ny any amin'ny zaro mandoro moa zany hoe mandoro fa tsy zero ka tombotsoan'ny zalaly hoe mamboly ve any zany a efa fanontaniana sy apetrakantsika satria
tsy haitsika hoe izany makaiza sy ny ahoana za fa toko mbola satria na raha ny atapoketsa aloha zany tsisy mamboly zany tsisy mamboly jerena nefa hoe mamoaka tsimoka maitso vaovao an'io tsy be omby koa reny etapoketsy zavatra anankiray nefa zavatra kely tenena tsy de misy dikany tika nefa de mila fifampidiniana iny any amin'ny communauté na any amin'ny fokotany any amin'ireny tanàna kely reny ny pyromanie mbola betsaka noho ny efelopy aloha izy de pyromanie de rehefa aveo zay vo hoe ny mandrehitra mba amboly mandrehitra nyreny bozaka ho an'omby de rehefa aveo nefa ny omby anitra tsy be omby be tapoketsy nyty pyromanie ty azy tovolahy eo anelanelan'ny ataontsika hoe 12 taona hatramin'ny 20 taona fa misy pyromanie antitra ohatra ty andreny vola zao misy hoe pyromanie fa ireo zany tsy mety any am'bro tena hoe magaga mihitsy le izy ary amin'ny ala be ndray magaga raha ohatrany hoe pain kininina no atao hoe andeha hotorany olona zao ohatrany matetika nge bozaka ny dorany bozaka ny dorany ohatrany hoe matetika bozaka ny dorany fa tsy tena hoe dorana le hazo be fa reny moa zany hazo lasa may ho azy lasa accident amin'ny famaizana ho azy ny hazo be zao a tena miteny hoe ny tatsaha am'izao verenako le resaka tatsaha honnête sy ny tatsaha za efa manomboka maro be ny toerana efa nidinana ifotany any ambany voatra be any ny tatsaha efa manomboka mahafantatra hoe tsy masoa i mandorondoro zavatra io ary nazareo fatany zany tena mino fa malala daholo mahafantatra zany hoe manimba zavatra ny io mandorondoro fa io matetika tsy zahay manao an'io fa na olonareo avany any manao an'io isan'ny faritra efa nalalako an'izay akazobe isan'ny faritra nahitako an'izay iny lalan'ny RN 4 nandritra ny fidinana fotony voaingana kely teo mampiresaka an'ireny fa maninona mahay daholo satria io izy tsy olona vetinga ny manao an'io sarotra be koa nefa zay resaka zay satria anisan'ny zavatra nampitsangatsangam-bolo resaka kely ny firesahana hoe misy mpiavy no manimba ny ala quelque part za tsy miteny marina diso tsy mandoro le izy tsy mandoro le zay resako zay fa le hoe anoany misy tompotany miteny fa mpiavy no mikiapo manao izy zay fa le miteny zay io manamoromorona ny ankarafantsika iny tena tsoroko mahitsy le izy fa tsy atao ambadika am'izay misy tandroy tonga de mahitsy be ka misy olona avany androy ary tonga findramonina any de lasa mpanao charbon zareo de eo am'le kapainy am'izay tsy fantatra hoe azo tokony kapaina sy azo kapaina isan'ny efa valin'ny fanadihadiana aingana aloha zany ty fa mbola tsy feno ny fipetra hoe isan'ny hoe misy azo tsy tokony kapaina any anaty alany no kapaindry nandra aloha tonga de teny koery nandra no kapaindra nandra mba anafenana an'izay fangalarana ataondra nandra zay de andoran'ilay ala am'izay tsy hita lay reportage any Amerika atsimo am'le mpamboatra zao ny zavatra resahana raha ohatra ka misy zavatra betelona efatra mampitombatombatsika manao ala any zafady koa hoe tsy ny olona avany androy any manao charbon any fa misy olona ihany koa tompo tanàna am'le tanàna any koa manao fa ny fitambaran'izy ireo zany nasa hoe nandra le rony satria manahirana kely hoe misy karazana olona amina faritra anankiray miteny fa misy mpiavy eny eny manimba ny eto sarotra be ho azy ary lasa fiteny zany tsy mety zany lasa manakopakafo mamboly tsy fifankazahoana ary eto de lana itsiny ho an'ny olona avany amin'ny faritra androy diplomatika miala tsiny manao azafady satria ny azafady no tena lehibe indrindra amin'ny fangatahn-dalana sy ny fanomezam-boninahitra fa maro tokoa ny fimaritahan'ny olona avany androy noho ny le fisian'le kere zany ny benina tapahako avy hatrany arsolo mahefa zay tokoa moa tsy maino ny beny tanàna ny amboasary atsiny de nieky an'izay raha nisy fotoana ny fampiresahako taminy tao amin'ny trano fiasany hoe fa maninona no tsoka daholo ny olona avy ety de hoy izy hoe ny olona kere de eo ihany koa la misy fomban-drazana afafy zay avy aty aminay aty izy de lasa menatsimo
lasa mitsoka mitady toerakafa menavaratra ny olona avy ety nefa azo atao ihany ny mikarakara an'izay any moa zany araka nambaralelamana anankiray mipetraka eto hoe any avaratra any misy vola zay ny tena zay hira mihitsy le izy ary hira mizatra lasa fiteny any mihitsy zany andeha navaratra any any avaratra any misy vola hoy ny hira avy any atsimo any tery zareo nefa manaitra kely ana tsy hoe maninona fa lasa zareo manao mila ravinahitra ty andrenivohitra mila ravinahitra any faritra akoatra ny misy anazy gagy nareo re tantarako fa ao avaratry ny tanànany ina le makany ampefiny anakiredy analavory eo amoron-dalana io fa zany tsofoka eo amin'ny tanànany analavory mitsofoka menavaratra fa tanàna anankiray ray manontolo avany androy daholo ny ampeferekaky ny menatsimo zay eto ny rano be ndray andry amin'ny eucalyptus dia aty alolo kely atao 100 metra mi mekavanana de rehefa mandroso kely eo amin'ny lalana makany misy lili amin'ny lalana taloha de ohatra ny any tuliary ianao rehefa mihainao avy lavitra piavy eny le izy ohatra ny sono mandeha miparitaka io de manao le fiainana zay koa le ary avaratra zay mahatonga andry zareo any amin'izay teneniny ono raha zay hoe efa manomboka amin'ny teny hoe ety aminay aty nge izy efa manomboka tsy tena zato isan-jato tsony zany le izy tsisy resaka fampidina raha ohatra nge ao analavory merina an'io edoa merina ny tompotanàna ao efa misy fotoana ianao mividy zavatra eny amoron-dalana de efa manomboka sahirana manontany an'le mpivarotra satria tsy mifankahazo le fomba fiteny ohatra nako nanontany hoe how many visy hoanina ozy nay moa ao maitso nisy tena tanza be sarotry reny sarotra fa tena manaitra raha mato minisitra moa avary akinsa sary no nitabataba mihitsy na ny fahatezerany makasika an'ity fandorana ala eto Madagasikara ety Larissa ikapaka kely boka zay ozy ka raha ohatra mahatratra olona anankiray nandoro nge ka hiarany sazy mbola miteny fametimana manerana ny nosy ene zany hoe tratra nandoro ala de nidorana tena manaikytsika fa no ety manana no mety ho sarotra ho an'ny tompona ndraikitra miteny rehetra fa tsy vita ny miteny hoe tezitra sy ok'izay le izy hoa efa ely zany raha tena te hiara-iasaka ny folony olona rehetra anakanana ny fahasimban'ny firenena amina ekôlôjia misy asa hafa mafy ety mahazo nydretraretrerana zao tontolo zao hoe tsika tsy anisan'ny mafy tsika koa tsika tsy ulka tsika tsy européen de bois tsika tsy zoro fa tsika mikote budget loi de finance sy ny sisa eritrereto fotsiny hoe tsy tafiditra tao anatin'ny loi de finance ny vola omena ny ankizy mianatra ny andafo nefa boursier de inona ny atao zany zao ho ampodina zany le ankizy eritrereto ne zany le hoe intellectualité an'le firenena zany fahitako azy lasa avela satria tsisy le ety manana mba mampitombony tsainy misy manontany ako hoe makasika vetivety fotsiny mivoaka tanteraka amin'le doroara teo fa tonga de mifamaly ohatrany makasika ny lay mpanakanto malaza ny anosy be zay nahiditra ponja dia nivoaka ny didy nazo fafana fonjomaika izy dia nilaviny fampanaovana ndray zay fafana fonjomaika zay le hoe pile voatoraka pile PIL namana kodara mahavita manala tsy tadidiko le fanalavana an'le fa hoe misy no ny antony manokana ara-lalàna zany de tsy mahazo mivoaka ianao zay zany izy raha tiako amin'ny teny malagasy pouvoir angamba moa le pesa inona ny pouvoir pour l'intérêt de la loi angamba zay angamba ny fanalavana le PIL fa ny anivon'ny fitsarana eny moa misy an'le hoe troany olona raha zay moa MMF angamba rahana tany manininy zay le ohatra ny resaresaka tany zay le fitomboan'le olana de nihitatra anakany amina hoe fanotohina ny fitondram-panjakana atteinte à la sûreté de l'État ny fanameloana anazy na ny inculpation dia nisy fanagadrana an'le de io zany nisy ny hoe fafana vonjomaika azo dans l'intérêt de la loi zay le izy ina le izy teo pouvoir de l'intérêt de la loi zay le koa misy fanalahana le intérêt de la loi tratra pile PIL zay le izy ao amin'ny fahalalako anazy manokana rehefa ianao no tsy afaka mivoaka le tsy tafavoaka zany ianao valiny ho an'le olona ny nanontany anazy an'le izy fa maninona inona mety azo ambao de zay aloha mifahalalako anazy tratran'le PIL izy tsy mahazo mivoaka io tsy misy hoe baika avy any amin'izy ba fa ny fampanaovana manana fahefana feno mandray an'izay didy zay raha tsy diso rehefa matsapy izy fa misy antony manokana tsy afahantsika mitsamo mivoaka eto
dia amin'ny teny avy hatrany sefo hoe nareo roalahy tsy mivoaka eto laotra tsisy misaotra aminao izy am'zay angom-baovao zay apikely le MMF free za zany alohaeniko amin'ny fahamaizan'ny alana karatra de tsy tenitsony mandrapatonga amin'ny pio hoy ny solotena vao am'le MMF io hoe manaiky ozy izy ny ray aman-dreny malagasy ho ampianarin'ny mpampianatra frama ny zanany ao tsika manaiky ny mpampianatra ny ray aman-dreny malagasy mandefa ny zanany ampianarina fa manaiky ve ozy izy ny reny mpianakaviana anankiray fa frama mandray a framana sazy fam ny ampiteraka azy ohatrany takembotra dolo ndraitra aloha na hainao an'izay zany hoe tena marina le izy ka hoe manaiky ve ianao reny mpianakaviana na renina vehivavy anankiray hoe ny zanaka ho vavy be voka no andeha ho ampiterahana frama sazy fam zany hoe sazy fam tsy niofana tsy dokotera fa atao hoe frama sazy fam le fanamariatsika zay a mety tsy mahary ampimemely izy rehefa resahana fa mbola hoe azo atao an'izany zany ny fampianarana mbola ho avy ny frama maramila ho avy koa zany ny frama sazy fam ho avy ny frama ohatra manko ty teneniny frama polisy ohatra manko ty teneniny ty hoe namoaka andian'ny akademie militaire namoaka andian'ny sekoly fanofanana polisy mbola manana an'le poste budgétaire PDP natao ny fanjakana de nilahatra ry omaly teny manodidina nanosy nijanona mihitsy any teny tamindreo courage reto de niteo zao akoty azao manano karana neka zao ohatra n'olona foloreo teneno ary tena tataro amin'ny rivotra nefa zao zia sady faly aminareo any ontsa aminareo no mideranareo ny courage foana raha resaka fampianarana satria zao ny fananganana ny loi de finance sy ny fampizarana ny budget amin'ny ministera samihafa efa sahirana be ngeny fanjakany aviry fanjakana fa hiteny hoe betsaka ny vola fa mifandaminana azy no manahirana tsy ampy de tsy hitabeny ihany zao le resaka le hoe grevy samihafa sy ny resaka borsa mbola misy mahalala finosana ndraiky koa ny sasany rehefa resahana fa hoe tsy diso izy fa ny resaka organisation digitalisation ny olana misy zavatra be de be hoa tokony eo anarety de respirer kely aloha satria ne mifanaingitaingina foana nge le olana zay hoe niteny ray ary larisa afabaraka rombo On dirait que la famille U s'est agrandie. Le nouveau look, j'adore. Ils ont tous un air de famille. Ici, c'est plutôt famille papate. Et là-bas, c'est pour les grandes familles. Et les exigeantes, comme moi. La famille U s'agrandit. Plus de 4500 nouveaux produits pour toute la famille et pour tous les goûts. Et pour les exigeants. Et pour ceux qui aiment le pain le midi plutôt que le matin. Et pour celles qui aiment cuisiner ou pas. Et pour celui qui est plus thé que café. Retrouvez tous ces nouveaux produits dès aujourd'hui dans tous les magasins U. Liste des magasins disponibles sur notre page Facebook Magasin U de Madagascar. Commerçons autrement. C'est la marque qui est toujours là pour moi. Avec en plus une large gamme au choix. Marqueurs, stylos, porte-mine, feutres, correcteurs et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Telomroapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharan'ny-bolana ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no ianantsika amin'ny telomroapolo sy roa arivo. Wow, wow, B, et va tout zone Farilac, mon premier biscuit.
Ie, biscuit vita malagasy natokana ho an'ny zaza no atolotra Farilac. Ilay namana akaikin'ny neny, manampy azy amin'ny fivelaran'ny ara-batana sy ara-tsaina. Biscuit be ronono, manana tahana siramamy mifanaraka amin'ny filan'ny zaza ary indrindra tsy misy siny artifisialy. Malefaka ery no sady mifanentana amin'ny haben'ny tanany. Andramany ho an'ny zaza roa mivolvolana na mihoatra. Farilac, mampitombo zaza malagasy amin'ny fifaliana. Êtes-vous le jour ou la nuit? Êtes-vous la couleur ou la lumière? Dans tous les cas, c'est pour vous. Look Race et Mazzaval Run. Des jeux de couleurs vers les jeux de lumière. Ce samedi 8 octobre, à partir de 13h, au stade annexe Baré Amamassin. Sponsor, STPC Peinture, Salto, Caprice, Cool Concept. Partenaire, Mangafe Production, J Audio, Ivanco, Triumph, Compassion Madagascar. Radio officielle, RDK. Andraso fetifety fa za no sady miomana mikarakara sakafo anao e. Ninono pesa. Iana aloha hoanina e. Sakafetrikana wa mafuki wanena. Kupaino. Zabla ina. Sotra ny orinasa nutrizaza mihitsy fahampampasahiranana amin'ny fisian'ny kobaina masaka mandalo isanandro sy tapaka. Efa zato ariary monja amin'ny fatra iray, sakafo feno, misy sira mineraly sy vitamine 10 sady manampy amin'ny fitombonjana ara-batana sy ara-tsaina ny kobaina. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Maman, j'ai faim. Tu veux de la mortadelle ou du jambon? Maman, sandwich, du jambon. En plus, c'est du Chantecler. Oui. Les brochettes sont prêtes. Je peux avoir des ailes aussi? Merci. Hey, c'est Chantecler? Oui. Ouais, Caredas, à moi les nuggets. Renard, c'est du Chantecler en plus. Les enfants, à table. Youpi, le poulet rôti de mamie. Le poulet rôti Chantecler de mamie. Chantecler, chaque morceau nous rassemble. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afatra kilo amin'ny 224 tonga ny afatra fa zao ndray sahako azy efa nyteny azy manka dorana mba iona satria zany mba liana amin'ireny olona tsy mirevy ana reny mbo ina mihitsy ny tena isiany mafy fa zao faible ianao rangatina Salut Pasteur salama miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy dia manonona ny fiadanan'ny tompo mandrakariva ary zanako malala isany. Ya mandrivotra kely an'le lohevitra sy ny resaka moa indrindra le resaka farafara ndesan'ny bandeka manapiakatakatra azy teo marina loatra le resaka doro-tanety satria tozary marina tokoa le hoe mandora amin'ny tsilantsika kehitriny. De tsy doro-tanety ihany no hitako ry rahalahy sy zandy malala isany rehetra fa mahita koa anankiray hoe tokony mandray fanapahan-kevitra na fipetra entitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanadarinan'ny tany ohatra ny fikoresahana resaka boriborika. Anisany koa anisany manakana ny resaka orana izy io ka zany eritreritra hoe tokony misy zavatra andraisana fepetrany hoe amin'ny fotoana tahakany ahoana no mandoro biriky dia amin'ny fotoana tahakany ahoana tokony tsy mandoro biriky tsony fa anisany anankiray koa zany mahatonga le orana io taitra ko rehefa naheno sy nandre ny filazan'ny météo fa anoany amin'ny volana janoary any vao mety hisy ny rotsakorana eto Antananarivo sy manodidina ranondresana zany. Dia hoy za hoe makany amin'ny faratsiana sy ny fampitehantsika ampiaro ny lalàna tena atao farak'izay mafy ny lalàna fa rehefa mbola ohatra zao tsika zany isany makasitraka ny zavatra nataon'ny commune ohatra ny amin'ny resaka lalana eny Behoririka sy ny Analakely manodidina rehetra manomboka misokatra le izy hitako hoe ohatra zany ny zavatra tokony atao mila masika mihitsy isika fa isika rehefa tsy masika zany eo amin'ny lasa fitampanana sy ny fanabeazana dia tsy tafavoaka tsika fa aleo aloha biazana amin'izany fasiahana zany mihitsy ny malagasy fa tena baranahany loatra dia zay no mahatonga anazy zany bandaka mahafinaritra loatra le zavatra faneho-kevitra teneninao ny amin'ilay resaka doro-tanety tokony ampiarina ny sazy farak'izay eny zany. Makasitraka dia miraso ny tompo itantsika rehetra. Miaro zavatra ampiko eo sazo anjetrara raha ohatra ka fa ny zavatra mbola tiako tenenina dia izao
tsisy dikany koa ny sazy raha mbola après-coup zay vao sazy fa mbola asa lehibe koa manakana tsisy voasazy ya sarafanako mitotra salama so zany le izy fahitako anisy de marina do ny teninareo teo hatramin'ny tenin'ny pasteur teo ny olona atsika de zao tsy mahantry isika fa sahirana apikele sahiranina mihitsy ka ny zavatra misy de zao lalàna mbahiny a no iainantsika eto marina lalàna mbahiny zay tsy mifanaraka ampiala-pertenitatsika mihitsy a fa zala miteny tsy mety zany hoe fanamelohana ho faty izy anie miaina tsara izy anie anaty 4 izy anie tsy manana probleme izy le vahiny le lalàna mbahiny ka fa tsisy resaka basy akory ka fa le hoe le fipetraka izy hoe avany fotony io miteny hoe ohatrany hoe misy loatra be mahafaty mandoro ala ary lelika mahafaty dikan'izany zany de ao ambadika zay misy hoe mety misy fanameloanao faty satria mamono vahoaka ane io e mamono olona ane io ala may io e ataotsika hoe za hoe ty alarbi de raha may daholo miatanana iny ohatra maty iny tsika ty alarbi e hoy teny français hoe donnez-nous les moyens pour pouvoir attraper ouais andotsika moyen watsika afatsika mahita hoe izy le izy mody amenenke 200 millions de dollars eo mody amene dikany pour les voly reny par rapport aminarena atsika tsy misy dikany zéro reny olombitsy no teneniko mihitsy olombitsy no mitavana an'ireny fa tsy mivahoaka ray manontolo ohatrany tiako zany mbola manamafy any tena sérieux zany ary akatrao amizay fa mandreraka alizy andeha ambolo vary tsika zao amafisy kokoa manampy raha tsy manana moyen tsika ary andeha hitadiavana sy hijerena hoe izy le mandoro an'le izy fa akaiky kokoa ny moyen anakanana ny fisin'le izy de anjaratsika koa salama bantekama kurabe salama maraba manambe voninahitra salama soky salama ono toby efa tokony hovany re voambola hoe mpanao politika fa hovaina hoe ahoana tokony hovana mihitsy fa mbola fitahazany gasy zany fa mbola tsy nahita gasy nandalina sy gasy politika zahay misy ka ahoana miala 224 azy miandro fotsiny mandinika amin'ny côte libre ono vadekamba misy esaky misy nandalina politika misy etsika moa tsy tena mbola manana an'le hoe misy sa tsy misy ve fahamotoka politika ny misy fa sy mpanao politika raha aveloko hoe mpandolo zavatra fahamotoka politika fahamotoka fampandotoana raha fitenitenteny teo za nge mba efa mba manampy anao mamaly eno mba antanindray ary za e oy apiko na tsy mety efa mivantana ty ara ny fanontaniana misy ny malagasy mpandalina politika ary tena mahay mandalina politika tsy any nefa ny resaka tsy any satria zao tahaka an'le planificateur teto e ka misy vita planificateur fa fitaovany izy zara nga le tamin'ny tadidinareo hoe misy mikorotandrotana ketiny 67 le resaka sarety io zana miatrika teo tamin'ny fotoana io nanao ny asa mandraraty eo zany de le mpisitona lakolosy le ina dalary fazasika azy ty eo anany eo kakely edy ozy makely le boakesy le kisy kely bibiby eo mialatsiny fa zay le fomba finy teo fa zay kory mitantsika tombrazy tonga fiteneny rakahy miala raha tsy velona de ohatran'izay io resaka doro afo ohatrany hoe tsy fatatesana resaka politika ve le izy sa de tena ohatran marina mihitsy nge le analizy mivandekama teo maraina teo iny efa afaafy resaka fandesana afo eto tanàty fa tena hitanao niariary ny zany olo niatrika an'lizy de nananty zaka so de mba tsy zany kosa ty zavatra mitsangy fa ianao ve tsy mahatsapa hoe nitovy foana ny abetsaka maisa ataonisy ataona hatramin'izay voilà ohatr'izay foana nge le izy
Fa kama ihany naperitretrana ankeo hoe tena ohatra mba azo eritreretana ihany zany. Satria tokony tsy karakitsika hoe ohatrany hoe lasa mitombo ka lefa maizana tsia mitovy. Tokony may lasa may koa nge am'izao zay mahavariana. Ka efa lany le tokony dorana taloha. Dia efa mitady zavatra hafa amin'izay. Fotoana zao no may a dia médecin après la mort izy ianao ve manana fotodrafitrasa be ohatran'izy dia tsy mba misy valizy ataonao hoe ary misy mort après le médecin. Embelana an'ity tanàna ity fa aty taontsika fa vitrine na ohatr'izao ty ohatr'izany. Efa io io le izy zay tsika vao mikrapaka. Mampalahelo a. Za moa zany mahatsapa ny tenako diso raha ohatra tsy mimenimenina sy miresaka satria adidy le miteny. Manome hevitra indraindray alaina tsara tsy alaina. Bon efa afa-po fa ny teny. Mbola mamerina ihany ahako. Misy Mirabe. Salama aby. Salama mama. Ia. Andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra mpanabe omaly. Mirary soa ho anareo mpampianatra malagasy aby manerana ny Madagasikara amin'ny andraikitra goavana sahaninareo hotahin'Andriamanitra aby misaotra tompoko. Dia resaka firehetan'ny afo aby eto Madagasikara. Izao koa eny Andralanitra hita tamin'ny tele alina 1 hektara no may tsy mbola maty ny afo. Sepotra ny olona hoy ny tononeny koa manaitra ny tompony andraikitra amin'izany misaotra tompoko. Resaka fiovato hoe-tsaina ny vavaka ihany no manovy izany fa hitan'Andriamanitra aby ene ny ataontsika malagasy tsirairay aby io aza ny loha samandina no jerena fa Andriamanitra tampony loha. Misy teny ao amin'ny baiboly manao hoe Marka 7:9 tapany 2 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ity fireneny ity manadahy amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra amen. Misaotra tompoko. Koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Rary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza misy azy. Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra. Koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanaba dia misaotra tompoko mamay bizy ety ambaton'ny rahavavy mavita azy. Misaotra tompoko. Sotra mama. Ay le mbola makasy le namanazy fa nareo manko maheno anay eto matetika manona numéro zay. Orangate ianao nge fa miezana ny olona. Allô, salama rivotra. Mahazaka an'izay ianao aloha. Mba hitondra fitarenana kely rangahy azafady a. Tsy izany fa za io zany nitondra ny zanako tamina toeram-pitsaboana iray teo Anosy Vavaka omaly. Dia tonga teo amin'ny vavahady tsy nandray tsara le mpandray teo amin'ny vavahady fa tsy manana termometra izy zany jerena hoe firy ny hafanany le zaza mamay be. Eo izy miasa osy zany antso azy misy urgence avy ato aminareo misy izy fa tonga dia mitsofoka any amin'ny triage. Tsofoka tany amin'ny triage mifanilika indray ry zareo rehefa tonga ao hoe fa maninona ry zareo no avelan'ny miditra fotsiny ny olona dia miandry ela be ao zany miandry eo. Madama mamaky ao le zaza fa mba jere zany aloha atsioky température. Tsy nanaiky hatrany farany moa zareo fa hoe alao naona miseny velona milahatra any atokotany. Tonga dia ozy hoe veloma tompoko anao a. Dia lasa dia aleoko mifindra toeran-kafa. Dia izay mba tiako hitarainana fotsiny hoe mba jerevy ihany rehefa manana marary manko ohatra ny tena atao daholo izay azo atao. Fa le mpandray mihitsy no sarosarotra indraindray. Dia mirary soanareo ao a. Marary soa tompoko. Raha soa tompoko dia mirary fahasalamana moa raha miteny hoe frama moa izay teto tsy hoe nareo frama koa no asiana anatin'ilay izy aloha fa tsapa ihany ao anatin'ny asa sasany misy olona tsy vocation misy ao anatin'ny asa. Namalo moa Francis tamin'ilay izy. Atao eo dia atao le ozy izy Francis hoe satria tsy ampy ny mpampianatra dia misy frama mpampianatra fa mbola ampy ny sazy fama dia tsy misy sazy frama sazy fama. Tsy ampy fa tsy azo framena le izy. Nely resaka tory tanety. Iny tompoko. Io zany misy antony vitsivitsy mahatonga le tory tanety aloha raha fahalala fa misy amin'ny faritra hafa ohatrany hoe faritra Bongolava any ataony dahalo repère izy io le amin'ny alina zany mitsoka amin'ny alina ohatr'izany dia idorana le tanety dia manenjika le ataony repère zany le tanety. Fa ny anankiray indray ohatrany hoe tsy azo eritreretina tsy azo heverina mihitsy hoe misy parc national isesy may mifanesisesy dia ohatr'izay koa hoe tsy azo atsaina tsy azo eritreretina mihitsy hoe
fifanjavatra na hoe azara ve na may an'le rova nisy fotoana misy rova sesisesy may ohatra hoe rovana Tsadita rovany Atongona zao zany fa misy ambadika io ary misy marina le tenen'le olona any ambanivohitra hoe misy olona avy any ivelany no mandoro an'le izy fa tsy eo amin'ilay tanàna. Dia mety hoe azo eritreretina hoe misy karamaina misy olona voakarama ve andoro an'le izy sa ahoana. Saotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Amin'ny latsinainy indray me hevitra ahafahana mahita hoe ny vondron'olona ifotony eny amin'ny tanàna eny ambanivohitra sy ny manodidina ny tanàna lehibe no tompona andraikitra voalohany tokony ahitana hoe iza ny manao an'ilay izy noho ny mitantara aorianan'ny voiny. Allô? Miarahaba tompoko, misy foky? Miarahaba tompoko. Ya, salama daholo nga faly fa tafiditra rehefa elaela niditra fa tsy nety tafiditra. Mba tianao tenenina fotsiny nga hoe tsy haiko hoe aiza mba anaovana fitarainana amin'ireto banky eto amintsika. Tapaka. Tena saika adiniko fa ny namana Patrika izay namoaka tamin'ny gazety omaly fa misy an'ilay toerana anofanana ankizy manao baolina eny amin'ny bypass dia mba angatahana na iantso eny amin'ny sisiny ary resaka amiko anome précis tsara n'ilay toerana ahafahana miteny amin'ilay olona akeny izy Patrika satria efa manomboka ilay izy dia miantso ahy ilay olona dia lasa sahirana ako ry havako. Salamo. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Mieritreritra an'ilay raharaham-pirenena eto amintsika amin'izao dia tena hitako hoe tsy tokony andraikitra ve izy atsokajina amin'ireo zavatra rehetra ireo sady mandeha ho azy fotsiny isaky ny misy filan-kevitra misy hatramin'izay misy olom-panjakana voatendry ho tompony andraikitra dia manao inona daholo ireny olona rehetrarehetra ireny tsy mandray ny andraikiny. Tenareo isaky ny misy filan-kevitra ny governemanta na minisitra dia misy fitompony andray mpanjakana ambony na tsy ambony voatendry foana dia manao inona ireny olona ireny tsy manao ny asany manara-maso an'ity fikorontanana isan-karazany ity sa variana mitaky ny tombontsoa veo ity tsy haiko inona avy dia tsy manao ny andraiky ny tokony anaovana azy dia tena potehany zareo mihitsy ny firenena amin'izao fa tokony mba ho tonga saina mihitsy ireo tompony andraikitra voatendry isa-tsokajiny ireo tonga sainy fa iny ary ny tsy anaovany an'ilay izy ny asany tsisy moyen dia tena zao ny omby efa ritra kidina pinina indray mandeha noho ninona izany noho ny tsy fandriam-pahalemana aiza ny tompony andraikitra momba an'izany zao indray ny dory tanety raikitra indray dia efa nefa efa misy olom-panjakana ny andraikitra an'izany isaky ny fitondra isaky ny any io tsisy manao ny asany dia tena lasibatra mihitsy ny firenena malagasy anaovan'ny zareo ireo anazy nefa manana taranaka izy ireo ifampriary eto amin'ity Madagasikara ity any aoriana any dia asa namakaiza ny eritreritra izy ireo amin'izao namakaiza sa efa maty ny eritreriny saotra indrindra tompoko. Misaotra satria fotsiny izay resaka izay amin'ilay resaka baolina izany resaka izany toerana fandofanana sisisisa resahany zareo mihitsy izany ndao ary ilay misy moa izany manome statistikana mpampianatra ny namana ato hoe tena betsaka ny mpampianatra fa ny tetik'olona no nakely ary amakisana ampastera ihany miverina kely ahako fa za koa mba tohina tamin'ilay zavatra andresahany goto teo resaka hoe andrerasim-pirenena ho an'ny fampianarana na ny mpampianatra omaly resaka metra frama resahantsika sy ny rehetra io ny any tena mampalahelo ary zareo dia izao atao tena ohatra hoe tsy fantatro hoe tsy tonga saina amin'ilay izy hoe ny mpitantana na ny tompony andraikitra alatsiny amin'izay fomelazako azy zay fa amiko raha misy ny olona tokony ho tsara karama so tsara tohana eto amin'ity firenena ity dia mpampianatra satria ninona ho resahantsika ireo mpanao politika na reo olona ambony na reo olona manam-pahaizana varam-pianarana rehetrarehetra ireo mpampianatra daholo na tonga azy ohatran'izao ko maninona le mpampianatra no ampijaliany inona le mpampianatra raha mba mena zay zara manandrify tena tokony manandrify mampalahelo ange fa any ambambavohitra ny tena moa mandehandeha matetitetika dia mahita mihitsy any ambambavohitra ange tena mampalahelo le mpampianatra mandeha tongotra adiny roa adiny telo ny karama amin'io zarara karama tena mampalahelo ange zany ny lazako amintsika hoe reny ny tokony ho jerevana mihitsy fa tsy mety zany le izy tsy mety le izy reo hoe ohatranazy ohatra maka ohatra aminareo nanana mari-pahaizana ma doctorat en théologie dia nanaiky mihitsy hoe ndia hitondra fiangonana any ambanivohitra
fa maninona nga tsy miendrika mba azo olona ohatrana eny any ambanivohitra dia lasa mihitsy makany ambanivohitra dia any ambanivohitra no mitondra fiangonana ohatrohatr'izany zany ny zavatra tokony ho atao fa tsy hoentin'le hoe satria za manam-pahaizana dia zao ny fahaizako dia etriany any tokony manao an'ity fa za tsy tokony makary tsy tokony makary zany zany tsy mety le izy dia izay ny mba tonga na amin'ny teny foana manao antso hoe ny mpitondra mihitsy ny tokony ho tonga sainy amin'ny resaka fampianarana satria io ny fototra maha olona ny olona zany maraha soa tompoko makasitraka indrindra miena dia miena le fandefasana ny olona mahay amin'ny faritra samihafa tsy hotonony teo aloha io dia teti-bola amin'ny famindrana io hoe resaka fonctionnaire na resaka mpampianatra ny rainay izay nampianatra tany Sonerany Vongo a dia nahita omby ny fatotra teo ambody tsy tamin'ny récréation allo dia no nefa nanontaniana le ray aman-dreny dia kay hoe aleo ny zanak'airana mba tsy mianatra tia noombonao satria tamin'izany tsy maintsy tsy mampidirana ampianarana ahoana ohatrina ny volana hoana frais itijeny ny volana basiry ny malagasy voasoratra anarana basaika an-tany ra nga izoko beremora gasy mba rerenay ao amin'rivotra etoterana andro ve destinataire tsy tena mazava destinataire remo eo ihany ao tany ivelany eo ihany izy fa tsy te miantso ka eo ihany izy fa izy koa mandendehibe misy fotoana ny teny mihitsy izy hoe misy fotoana anginana ozy misy fotoana inoana misaotra azo voakely raha zao ny tiana olazaina am'le hoe fialonana mahatonga ny doroala sy ny doro-tanety lazainao hoe likilikim-piainana sy ny tsy manana sy ny manana dia ny azo sa manana eritreretiny ny olona zay nge le piro sy le hoe tena sosotravadika mihitsy le piro manko am'le resaka fiteny amin'ny mandoro mandoro aloha en tout cas zany reo le olona reo le mpandoro rehetra reo zany le mpandoro izy isan-karazany ny antony tsy azontsika ataony mieritreritra zatra ray na roa fa arak'le ndresako teo zao isanjato am'ty zao isanjato ombako manana misy ny tenin'ny pasteur teo sao zany zay hoe lalàna mbahiny fomba anankiray lalàna mbahiny ny mpampianatra eto amintsika zany a tonga avany an-dafy avany resaka hoe tsy azo bedesina amin'ny mpianatra zany any an-dafy zany ngery zalahy le mpampianatra any manara-dindriny zany satria ampitahoron'ny mpianatra voaompy misy mamono mihitsy ary ny sasany dia eto amintsika nareo hoe tsy le tadidinareo le veresina amin'ny règle vie le règle carré le akombona ny tanana dia tsy maintsy atao fo ny ho tanana fa raha zany mamay ramse marcel ara volosiko dia nahoana ny hoe tonga vany fotsiny misy tonga saina va tokony tsy bedesina tsona nga le mpianatra fa aloha izy tambatambazana nefa n'olona tsy mbola mahay miaina mbola tsy mahay miaina anatin'ny fiarahamonina donc mila mahatezitra ho ale izy marina dia io dia tonga ny doro-tanety dia nareo koa hatramin'ny cité sy avy midika hoe tsy an'lahy io azo io tsy an'lahy io bois de rose nefa nitavavoaka amin'ny Madagasikara ihany le izy dia makaiza le izy zao zay le hoe tsy mahandro sika fa sairaniny ary marina nge hoa le tenin'ny foloa atao vai ny selaka fa tsy manindry le miteny hoe itsika ny tokony mampindram-bola raha mifananasika eto faza rabirabiana le izy mila tonga saintsika hoe miala avany fotony io dia avany fotony tsy mahazo mipipi ao mba vadin'olona avany fotony zany eny fotony le ny fotony marina efa mananatra zay dia aleo miaingy avany fotony dia tsy misy mitsiky mihitsy fa tsy milalàna mbazana atao eto sotra toko makasitraka sotra tente tsy mitovy ny tany aloha sy ny tateorina fa ny adaptation antsika amin'ny ankehitriny amin'ny zavatra natao taloha nisy fosovavina no miarahaba tompoko efa teo ihany fotrany ratsiratsy le fifandraisana dia miverina momba n'le resaka banko hitanao ny olana zany mandeha amin'ny banky ianao zao dia service-ny zareo tena faraparany volana début 20 eo zany tokony efa fantatra zareo bitsaka mifandray vola amin'io fa ny kesy miasa kesy anankiray banky tsy anankiray tapaka indray banky maromaro na zao ny mariako tamin'ny herinandro nandeha namonjy banky dia fantatry le banky mora vao teny satria tsy manao masika aho nisy karta nalaiko fa tena adiny ray sy fefany aho
no ny alahatra fa olona dimy nefa ny eo alohako zany hoe ny fanafainganan'ilay servisy mba hangatahana raha mba mety dia misy ireny tanora tovavy reny tanora tovavy zay mbola tsy fahitanao fa izy moa ny anarana azafady lazao zato zany tany na dia misy bady zaza manahirana ny tsy fampin'ny tsikitsikinareo sy ny firesahanareo amin'ny client andrasikeny a mbola hoatsy fa ohatran'ny costi pebe teny misy any ohatran'ny voafely amiko bay ohatr'izay ahoany salama to manao any na ny andro manaoko izay atiako na ny fotoana an'ity sambasamba zay avy tafiditra kihinana nataonao hatramin'izay variana amin'ny teny aza mihetsika eo nefa dorotranety io ranga tena ohatrany tena mahagaga anao ranga inona mahagaganao amin'io le afo mirehatra ve raha ile raha miviry ty amin'ny bypass-fampanana Bodazaka tamomazo fakomazo zay ranga tena mahafaty an'io raha io dorotranety any Akaratsy io dia tena mba tsy ato tompona andraikitra tsony ranga fa tena izy bandiny sorta sikiran'ilona ndreo asiana bandiny masony zao reto dimy tratra ampombola aza mba mana olona zany o ka tsy hitako mitrondro be ka tratra iatratrako toetra itsika zay mila voina sa le tsika misy tsy tokony miteny izay loatra fa tonga dia daroka ny atao e sazy no atao toe-tsaina tena za tena miteny antsika fa raha ny zava-misy zao raha ngaty manofotsika raha iova toe-tsaina zany dia aleo zany le toe-tsaina zany alao tsika hijanona am'izao toe-tsaina zao ihany fa ny sazy ny atao betsaka avy ireny briquet-ako aza mba mana olona zany tenenina kakahira le izy dia ahoana itiavany olona ny rahoanao raha izy lehibe vavorona be vavana ina oty lazay ny fangida be ho ny vavoroko mbola sy tena nihira rakoto izy mbola tsy hitanao angambo goty ny hirany rakoto makasira karanga mafina sotra raha kely mahe makafiry velomy izy finary ty tara vao tonga dia lasa loha inary ty resaka dorotanety aizinareo e marary ny tapitra koa ny antso tamin'ilay fotoana somary mangatsika teo dia tsy misy mihinana loatra akory ny may am'izao zany dia tsy manome fotoana tsony raha hoe ny fotoana nomena ao za tsy miteny hoe tokony hiova ny toe-tsaina aloha ny toe-tsaintsika ohatra zao e samy mirevizereviny am'izay tandrifiny le namana le antsy le mandefa le SMS moa zany zay adresy amiko le izy dia ozy andorana mba iona ny antony dia zao manay afa tsy mahafapon'ny olo tianao ianao io le mandefa message ohatrareny satria zao raha gizena zao mamaky an'io dia fantaka gizena daholo ny vocabulaire ampiasainy nefa za raha tsy mahafantatra ny vocabulaire akory ny vocabulaire resahany dia zao miala tao amin'ny rivotra mihitsy goty fa tsy milay zay le izy amin'ny akapobeny amin'ny akapobeny tsy tiany mihitsy dia ozy aza laha ny andro tsy ti anarangava azy ny antony dia zao avy mba hiaraka amiko indray andro omeko fahasambarako ianao dia mba hitanao ohatry ny ahoana ny za miaraka amiko goty zavazavaroatra zany manko teneny satria olona frustré le izy eny efa nisy adiny ray nanao atsian'le izy fa hitanao ihany fahitako an'le olona mandefa le message ohatrareny manko olombelona izy va ohatra le mpandoro tanety ka misy frustration ao aminy dia tokony consulter betsaka foana za fianakaviana io zany raha ny poziny aloha tena tia mitovitovy endrika daholo eto daholo zao paty menakafy tery le hoany maro ana sy le sarotsarotiny kely ohatranahy mitombo foana fianakaviana io ny ampivokatra vaovao mahery ny 10,700 hoan'ny fianakaviana rehetra samy manana ny tsirony avy sy hoandreo sarotsarotiny kely hoandreo mihinana mofo amin'ny atoandro fa tsy maraina sy hoandreo ty na tsy tia mahandro hoandreo pisotro dite toy izay efa hitanao eny amin'ireo tranombarotra u sady ireo vokatra vaovao ireo jereo amin'ny page Facebook magasin U de Madagascar ny liste ireo tranombarotra. Commerçons autrement. C'est Manan Petrica ni fianana. C'est Missy Maru Safitanana. C'est Na fesana na fenarana. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afaku, itanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, afara samy stylo.
3:20 ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharan'ny-bola n'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 3:20. Hafany tanora Masinitao sy en concert live amin'ny canal Olympia Yarivo Route diga Andotapenaka. Toerana ngeza be plein air tsy mamovoka mihitsy satria goudronné. Tena afa tokoa ny taloha e. Alahady 13 oktobra 2020 manomboka mirora tolakandro ivoa amin'ny 2.20 ora ny vavahady. Fandraisana anjara tsotra 5,000 ariary fa mandria toerana 2,000 ariary. Tadio ary tanora Masinitao sy en concert live amin'ny canal Olympia Yarivo Route diga Andotapenaka. Piara-miasa officiel RDJ. Sous le parrainage du sénateur Manassou Donatang, Rêve Kayamba Tenaïzi, Miaraka Miosa Jérôme, Jean-Freddy, Jean-Kielspast, Procheli, Simon Ranji, Jojosi Charles Martin, Nissa Pouts Val Octobre, Am Teluzatulakan, Ami Madaray Pekaziro Soaram, Tapakila de Azmotifen en ticketplace.io, Caribotel Lanalaki, Boutique Massinari, Infoline, 034 79 687 97, Pieramias, RDJ, RNA, Dreamin, Real TV, un événement original event. SR Event, Siberu Milanza Prod, Demalucha Wanao, Gospel Show, Yiranao Amni, TGC, Jaws Band, JMNC, The Singers of Jesus, Pepe Shine, Si Enika, Awatsa Manchanala, Telombrepul Octobre, Rouambrepul Suru arrive, Tapakilatsu, 8,000 ariad, réservation 20,000 ariad, VIP 25,000 ariad, Tapakila Teitanom, Ticketplace.io, Super Music Analake, Zion 77 partenaire, RDJ, Zion 77 sponsor, 4 Express. ESUM, Université digitale numéro 1 à Madagascar, rentrée en allant le 12 octobre 2022. Inscription déjà ouverte. Vous donne l'heure. RDJ, am Siv Maraina. Rivta. Mandray vahiny? Ho an'ny ankizy ao ampareva sport mihaino zay lina amin'ilay casting amin'ny alarobia 20 oktobra ho an'ireo izay manana talenta ka mendrika mihiditra ao anatin'ny momotra circus dia mihaino ireo izay manana ankizy sady tia mihira no tia mandihy no mahafinaritra makafy teo mpanakanto kanefa mbola sady mianatra no miditra anatin'ny club momota. Ny club momota dia ho atsangana hiezaka izahay fa ny labandy momota dia letarika. Dia misy ihany koa ny spectacle fotsiny ny anaovana casting an'ilay olona dia rehefa vita ny spectacle dia tia karaha manao dia babay aloha dia manaraka dia samy mihaino fa rehefa avy eo hiverina tsara amin'ny fotoana sy ny ora sy ny manao tompoko dia ny ankoatr'izay Santos zay ho an'izay mahalala Santos efa niarany asa tamin'ny mpanakanto maro Santos tsy amin'ny forme Santos amin'izao zany dia mba miantso SOS Santos omentsika rehefa avy eo numéro 1 Santos afahantsika mba mandefa zay foy parce que Santos le monde n'est rien. Mahitsy tsika ato miarabanao monsieur le maire. Manao tompoko hay menikajy membonatra tompoko. Dia miaraba ny mpanentana rehetra eto amin'ny radio RDJ izao maraina izao. Dia mifaly miaraba ihany koa ny mpiaino tapaka sy mpanaraka zao. Inona ny vaovao entinao tompoko? Ny vaovao zany dia manao karapitso misy an'ilay atao hoe festival des jeux. Fetiny atody izy io amin'ny fahafito fa 7 volana oktobra izao. Tsy natao andro paka? Ny paka zany fetin'ny paka. Fa ty zany fetiny atody. Paka zany makoatra ny gâteau ny tena ataony olona amin'izany paka zany. Ny jesoa koa ny tsaroana fa ty tena atody fotsiny ny tsaroana zany. Aiza moa ty commune rural Tanety be Mazazy ty? Commune rural Tanety be Mazazy dia 520 km tsy miala eto amin'ny Garany Sorana eo PK0 ao amin'ny district Ambohidratrimo izy io. Ny fantatry ny olona moa dia mahitsy 520 km monja. Eo mahitsy zany PK32 no mivily.
manaraka ny route nationale 4 iny izy dia mivily makany Akavanana 6 kilomètre monja miala eo lalana moa fa tsara raha teo iny atao hoe route nationale secondaire 4A. Festival le izy ina no tena antony nikarakaranareo antietsika anankiray ity raha ny tantarany moa ny commune Tendrombohitra moa dia efa malaza amin'ilay hoe famokarana atody satria raha ny taremarika dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 900 ny atody eto Madagasikara hoanina eto Madagasikara dia mivoaka zany eo amin'ny hety na 3 hety isan'andro zany atody mivoaka amin'ny commune io raha atao ny kajikajy dia hatrizay nitondrana ny commune zany dia mba nanofinofy mba tokony mba sina mampiavaka azy festival des jeux so voatateraka izy tamin'ny taona 2020 dia atao amin'izany 3 andro manintsy izy io ny andro voalohany zany dia tsy nasiana vidividirana mihitsy mafy zany 3 andro manintsy zany fa manintsy tsy mianatra zany mpianatra any amin'ity mianatra ny mpianatra fa mba hoentin'ny mpampianatra kely zany mba mandalo kely eo dia miverina mianatra fa ao na jepenarina ny zanamasasa malagasy asa ho bato eo lasa mitondra satria andron'ny zoma ty zao dia fanasana manokana ho an'ireo mpianatra rehetra ny zoma zany mpianatra manokana satria misy stand maro samihafa moa zany eo ireo le mpanohana sy ireo mpisehatra manontolo miaraka amin'ny commune zany ireo mpanao province ny karazana sy mivarotra mpanafody zany dia mampiraty ao dia koatr'izay misy famparatiana hafa fa tsy ny atody no ivon'ilay famparatiana fa misy zavatra hafa ao misy ronono ao misy trondro ao misy pépiniériste ao misy voninkazo ao le mampiavaka amin'ny fampisehoana daholo ny ngetabe misy fampisehoana ngetabe anankiroa ny sabotsy lahady zay no mahatonga azy hoe festival fa tsy hoe foire akory le izy dia atody tsy atody fidirana fa ny cacheandronjaka tiana atody ray camion zay koa mety koa zay Samuela atody ray 404 bâché Diay Kogara Malma aleo tsy baseny any zalahy dia fidirana zany 500 ariary fa eo ampidirana ianao zany efa mividy be dia omena atody anankiray zay maha festival azy dia omena atody anankiray ianao io atody io zany azonao hoentina ho an'ny vady aman-janaka ao na ho an'ny kamanao mody fa azonao tao koa ny mihinana an'io ao misy toerana manokana any an-dasana azy eo za zao mahita slogan reo an'le stand reny dia zany hoe stand by atao hoe mividiana zany anamo zany fa ampiasaiko manaraka dia ny sabotsy moa zany amin'ny ray tolakandro dia Samuel Odiay Kogara ary Malma no hanao spectacle ao ny alahady indray dia mba Malma fa tsy malama Malma izy io Jakatina zany ny alahady zany dia anasana tsika rehetra efa tapabolana na rotokom-bolana ty moa zay nampahafantarana ty etsika voalohany izy ty etsika voalohany ny mpamokatra atody rehetra ve dia tsy maintsy ataoko hoe tsy maintsy mandray anjara amin'ity festival ity sa tsy ny mpamokatra atody rehetra ny mpikarakara moa zany ny commune Antanety be Mazazo manokana dia misy ny hoe coopérative 2A io zany fikambanan'ny piopi akoho manatody lava sy ny akoho poulet de chair fakana nofo satria ny 2A zany atody sy akoho zany dia ny 2A dia tsy ao Antanety be Mazaza irery ny misy ny mpikambana io fa misy any Mahitsy Andranivela Alakamisy le manodidina eto Analamanga zany afaka miditsao daholo dia ny piopi ny atoerana reo zany mpikarakara mba mihinana omelety maraina laoka ny mahagagatsika malagasy ty ny manana ronono tsy misotro ronono manana atody tsy mihinana atody zara gaga tambola tonga voalohany tany Antanety be Mazazo zany fa tsisy mpivarotra atody tany tsisy épicerie misy atody taloha dia fanentanana ny olona mihitsy zany izy raha atao ny salanisa manko mbola atody 20 isan-taona no antsika malagasy ty nefa etsy la réunion tsy la réunion le la réunion kely io fa la réunion be sy ny izy 20 atody isan'andro zany isan-taona lany olona ray rehefa tonga any Europa any amin'ny 200 sy 300 any dia mba hoentanina zany malany telo fa afaka ray voalohany ray voamena dia hoentanina zany ny olona fa tsy hoe dia tsy mamparary zany akory ny atody fa ny fomba fandrahoana azy zay no ampahafantarina olona manko raha mividy hena raiky laony ianao ty ohatrany tsy mety ty fa maninona olona efa any amin'ny faritra be atody any mbola mena atody ihany ianareo no mena atody ka
zay ne mizara atody amin'io e zay ne manome misy kilalao atody be dia be ve zany eo toraka atody ny kosa atody fa raha ohatra raisany adalan'ny olona rehetra ao anatiny fa toraka atody amin'io tody raisan'olona io mety fantatsy hoe bola anniversaire mety ho tratran'izany ihany a fa misy kilalao ao dia ny loka amin'ny kilalao rehetra zany a dia atody misy ohatra fotsiny ty hoe mihinana atody œuf dur zay mahalany betsaka ao anatin'ny 10 minitra ohatra dia mbola mena atody koa izy rehefa avy eo mbola mena atody koa izy rehefa eo ireo stand maro samihafa moa zany dia tsara hatrany mampafantatry fa le hoe tsy ny atody reriny ao misy fivarotana atody zany ao ho anareo misy tately ao misy akoho ao mikasany hoe mba hanao bizina natody zany dia any amin'ny fotoana io tongava any a fa eo mipiompy a hifanaraka amin'ny way fa tena ambadiny io ane rehefa manam-potoana koa nareo ohatrany le resaka atody dinio ny atody dinio a fa tonga dia mifankaty daholo ny olona raha fa mandinika tsara an'io fa mahavariana hoe efa nahita atody nareo am'le mamirifotra mo fiantso azy le ao anatiny dia ohatrany saloiny voaloboka zay izy io rehefa ao anatiny ao ny voaloboka io zany ny atody ohatra misy tahony dia ohatrany miala ohatran'ny voaloboka izy rehefa ilatsaka fa mahavariana zay efa nijery akonana atody mihitsy misy sakafo vita amin'ny be da be ao a izy zany hoe satamavo zany ao folona misy mety misy bandy manao démonstration avy ao a manatono atody mbola azo atao zany ka misy fomba fandrahoana atody isan-karazany ao fa misy koa ny mahavariana hoe mahavita manao atody kambana le olona ao anatin'ny fiompiana dia atody kambana fotsiny le amidy iny zany a ny atody akoho lany antitra no mamoaka niny kambana iny efa atody sampona ihany izy iny fa zany hoe ino moa tena hoe izy misy tapotamenany anankiroa dia mahafinaritra be ny olona ao anatin'ny monsieur le maire ao anatin'ny monsieur le maire afafy zany monsieur le maire Firmin anaran'le maire aloha fa tsy mahery izy docteur Firmin atao anatin'ity le fampisehoana goavana ny sabotsy sy ny alahady ity zany hoe fididirana ray samihafa izy ity a sara mividy tapakila dia hoe sady tafiditra anao sabotsy ny sabotsy zany 10,000 serivo ny alahady 10,000 serivo fa tsy hoe mividy ray anao dia tafiditra tonga dia potipotelo izy monsieur le maire ianao moa moto nentinao am'le lalana isa tômobile mandeha tômobile fa mba tsara ny lalana taloha fa le izy raha ngaha tena ohatra hoe sarisary zao za tena varina sady nareo fa mahita mandeha le moto na le bisikileta dia misy an'tony le fitoerana atody tony dia avo miakatra ray metatra sasany tre ambony reny izy a dia za mieritreritra hoe raha mbo mihitsy sakasina contrôle zay mihitsy ny hoe izy bisikileta mahazaka atody farany avy fa jerena ihany kole izy be najanona be tena enjana raha zay ny atokaanisan'ny kilalao aloha mahafinaritra fa ny olona fotsiny hoe menimenina anatin'le izy maka an'le atody roapolo anatin'le fitoerana iny ao anatin'ile fetinareo io a dia œuf dur ny folo a dia œuf tsy dur ny folo fa mbola manta dia mifandimby manakapoka amin'ny andrina maka fotsiny satria tsy fantatra za zao efa nisy fotoana naka atody dia andeha œuf sur plat dia fidura le izy kay satria navery raha mamtina atao anatin'le fitoranetsika moa zany dia ny arbiosem ny sponsor na mpanohana dia ny pharmasopy sy ny telema ny partenaire dia na ny piarombonantoka dia ny MPE ny SMEC na le otiva taloha ny ONN dia ny ampy ny BNI sy ny crédit BNI ary ny MPS zany hoe tsy tafiditra atao anatin'ny fisazy tsony zareo fa taratara kely izy vao namaly dia ny fanaovana ny impression tsy maintsy atao aloha fa manjary tsy fantatry ny vahoaka ny fisian'ilay anaka dia isaorana manokana nareo mpanohana rehetra mandeha any fotoana ny sabotsy sy ny lahady no entiny monsieur le maire no azafainao dia ny asabotsy zany a dia ny maraina moa zany fijerevana n'ireo stand isan-karazany zay misy ao toerana fa ny atoandro zany ny tena hoe mahafestival azy dia misy an'ilay fety a zay afanainy Samuela Odiay Kogara ary Malma nakanandreo moa zany dia tena hoe mba akafiziny tamin'olona reo ary ny alahady indray dia misy any Njakatiana mba tiany fianakaviana zany io a anakavy alahady amroa misy mahasamihafa satria tika zao mbola maraina mivavaka hoe
fito fotsiny no voan'ny covid hono tao amin'ny anatin'ny herinandro dia misy standy anankiray standin'ny commune zany miaraka amin'ny hôpitaly toerana dia hanao vaksiny maimaim-poana amin'ny maraina ny alahady ohatsika olona fa ny akoho efa manao vaksiny foana ny akoho isaky ny période isaky ny 2 volana na 2 volana efa misy calendrier mihitsiny io artiste reo dia mba hovaintsika misy isika atody akoho gara zao efa mety zany akoho gara jakatody mety eto zany fa atody mety enina zany mety enina zany zany fantatra zalangy zany atody ay dia manasa antsika zany ho tonga amin'izany festival zany fa ho afapo ny maso ho afapo ny hoafakoho zany no ataony geo teto hoafakoho ny maso ho afapo ny amin'ny sakafo isan-karazany zay misy hôtely eo ampahafantarina fa misy ny fitaterana zay assuré manomboka eo mahity makany anteny Mpiamajaza 500 arivo ny frais amin'io ny androany ny rapiditra zoma sy ny alahady dia eo ambadiky ny trampon'olona mahitsy no aren'io taxi brosy io fa rehefa sabotsy dia ary ambany ery amin'ny Sarbo satria rehefa sabotsy manko hitanareo any embouteillage mahitsy aiza le Sarbo dia tonga dia torony olona mahitsy etsy ny taxi brosy tena misy zany ny akoatsan'ireo hoe gasigasy hôtely gasy koa aloha zany misy ambadika zay miaraka amin'ny koba sosisy ihany dia ao ihany koa ny tsiki zany afanao le tsika zay beoririka anao sakafo any koa zany zareo ohatsika zay mba sakafo fanaovana f-bourrier eo any 224 sao le 224 le mandefa le SMS amiko alaina ny tody telo fa fomanina ny sira dia fomanina ny poivre dia asiana sotro ny lapoaly dia misy mbola misy vahiny alatsinainy fanasafana ay zany makasitraka monsieur le maire makasitraka nareo rehetra mandritra zany dia omeko aloha ye mbola iverina eto zay amizay dia manao karazana dia makasitraka makatelina tsika rehetra meko aloha ny azandavy nuit de solidarité miaraka amin'ny groupe Solomena Tahavy ao amin'ny PK 0 Sorano ny sabotsy 5 novambra 2024 manomboka amin'ny 7 alina raha mila fanazavana ianao dia atsy ny 034 75 608 14 na ny 34 81 415 70 na ny 34 76 480 398 ny tapakila moa dia 10 alina rary ho an'ilay tsotra be ary maniniky dia ray alina rayetsy ariary mpanetana dia baron mahitsitsika eto herinandro bozy miaraba ny nareo lahaka fa miaraba tsika mpanaraka fandaharana rivotra ny tokantrano any tonga eto indray zay ekipa ny Canal Plus Madagascar tondra vaovao be efa hitanareo ato ngamba ny herinandro bojo efa enen'ny tokantrano any eny tompoko zany manomboka le 1er octobre teo hatramin'ny 31 octobre zany hoe amin'ity volana moabojany zany fa tsy herinandro sa ao anatin'io misy le herinandro ao anatin'io zany raha manao réabonnement ianao amin'ny fotoana io dia mahazo herinandro bojo zany hoe 7 andro be zao mahazo chaîne miampy ianao zany hoe maro betsaka kokoa chaîne azonao vitan'izay ihany mandritra ny ao anatin'ity volana sa fa milohan'ny fahatapahan-tsara ianao no manao réabonnement dia misitraka an'izay herinandro bojo zay tsy vitan'izay ihany fa mandray anjara avy hatrany ianao amin'ny tombola mikorana zay misy fisarihana scooter isa 12 izy io dia 1er octobre au 31 octobre zany hoe amin'ity volana ao anatin'izany ihany koa misy ny resaka vente zany hoe izay koa mivarotra ho an'ireo mbola tsy manana zany na ho an'ireo efa manana ihany koa ka mbola te hampiditra canal dia manao vente à domicile izay ohatrinao moa zany tsy jirama fa vente à domicile canal mandondona tran'olona mandondona miteteny zay miaraka amin'ny sprinter canal plus le sprinter mainty be iny
zay ny mampiavaka anay zany tonga dia hoe tsy mijano, tsy mila manampina botika ianao fa miantso fotsiny, misy numéro menay avy eo. Tonga dia manao installation izy amin'iny. Eo ihany ny installation. Miantso avy hatrany ianao amin'ity laran'ity zany raha ohatra hoe maniry teditra amin'ny fianakavian'ny Canal Plus ihany koa 34 72 265 75. Fotsiny antsoinao eto Antananarivo sy ny manodidina tonga aminay foana fa miantso fotsiny ianao, gratuit ny installation sy livraison. Io zany ny tolotra rehetra tonga dia mety amin'iny le sprinter mainty be iny eny tompoko. Natolotra inona natolotra inona no tian'le olona. Ao anatin'izay aloha ny tolotra amin'izao dia ilay 70 000 ariary. Ny bouquet miaraka amin'io bouquet évasion, zany hoe ilay bouquet ana 55 000 ariary. Iny zany efa compris ao anatin'izay mandritra ny ray volana. Dia miaraka amin'ny na koa zany tokony ao anatin'izay. Ao anatin'izay sady mahita télé gasy ianao no mahita télé vahiny. Radio ihany koa jerenao anaty. Enao anaty radio fa jerena zany a? Azo jerenao amin'ny télé ka. Azo jerena satria tsy mandeha iny raha vao alefa matsy ny télé dia tapena 339 tompoko izay 339. Je zany zao azo jerena amin'ny télé. 339 dia le soratra iny mandeha ohatran'izao fiu. Fa ny sofina tena miasa. Fa ny sofina lehibe indrindra amindreo. Zay le mijery radio amin'ny télé zay. Tio-danja be. Ary tsy zany ny feondro gao tsy piopio zany a. Zay fa ino. Mafisiko teo le numéro teo azay tsika maniry te hiditra ao anatin'izay fianakavian'ny Canal Plus zay 034 72 265 75. Eny tompoko. Dia aza tiana manao réabonnement amin'ity mois d'octobre ity, ataovy mialohan'ny fahatapahan-sariny réabonnement anao dia mahazo an'ny herinandro fotsy ianao. Misy SMS tonga nga eo amin'ny écran milazay ho tapaka sarinao. Misy le famantarana kely iny ry ambony ry efa maimail anao zay. Fa le izy raha le hoe atory za rehefa matory ianao iny mbo mahafinaritra anahy mihitsy satria iza no miteny an'izany? Ny décodeur amin'ny smart télé ny anahy aloha zay atory rehefa atory ianao izy dia mipika izy. Fotoana inona ranao afaka tsoina zany? Ny weekend nareo manahoana ny sabotsy ny alahady? Sabotsy alahady. Manao installation foana zay dia mba hitenena anay koa azo atao ihany koa. Manana info amin'ny sarany coupe du monde ve ilay zany? Tsy mbola. Hono aly ty le bandy milanjalanja le sahafa iny. Ray ihany zany netiny par jour, sipa koa misy milanjaka. Ray isan'andro. Arakaraka ny ihany zany fa reny zany prestataire hafa zareo reny tsy mitovy. Zay no tsy tia nalaza fa Canal Plus lanjainy zala reny. Lanjany reny izy dia manao installation. Zakany angamba. Zay zakany. Fa le fiara mainty be misy maro ao anatiny iny. Ao anatin'iny zao misy ronjato zany hoe raha misy telo izy. Zany hoe raha mazaka ronjato zay ao anatin'ny fiara anankiray iny dia zany hoe raha misy eninjato zany dia apititra ao anatin'ny ray andro. Onao fantaniana kely zay taminareo ny olona anankiray napiditra raha fianakaviana anankiray dia rehefa misy ve ny olana nareo ihany miantsona sa to dia manatona ny botika indray rehefa misy olana sendra misy olana? Zay ihany ny antsoinao afaka ihany koa anao manatona botika satria mitovy ihany zay sy ny botika fa ny service fotsiny samy hafa. Zay zany manamora kokoa ny fanaovana ny installation sy ohatr'izay. Le renouvellement le données isany amin'ny olona tsy tara akory tapahana jiromako. Dia ho antsika izay tsy afaka monsieur déplacé zany dia manantona izay moa ianao akaiky botika na ohatr'izany afaka manantona botika ihany koa ho an'ireo abonnement sy ohatr'izay. Miantso tokoa nareo moa momba ny abonnement tsy hoe manantona ny botika ny olona zao. Ao anatin'izany ihany koa ho an'ireo izay napiditra tamin'ny volana ambony tamin'ny volana lasa iny zany azadiny ny manao réabonnement. Azadiny ny manao réabonnement satria nizaniza zany izy manao réabonnement amin'io volana oktobra io dia mahazo an'ilay mandray anjara daholo. Dia ny herinandro bojo ihany koa tonga dia tafiditra. Zany hoe raha faran'ny taraika adiny ray
raha farany lasa aloha eo ny eo zay no atao hoe tonga dia eo ny eo eo ny eo mankasitraka lesan'le fivaniana lesany zalahy laharan-tarby farany satria zay zany ina tsisy an'izany laharan-tarby farany zany ka tia le numéro mahazo zany rehefa ohatra nareo ka manery ty apilitra canal plus 034 72 265 75 azela lesy amin'ny vaovao mompankopo du monde makasitraka ry zalahy fa fivaniana tsy zatra dinidiny lesany sao dia mety mipatron lesa lesany zay ma tsisy zany de rehefa tsisy lesy tana am'izay lesany avereny farany amin'ny numéro là 034 72 72 34 72 266 75 ho anareo rehetra zay ho avy am'le castina amin'ny 12 octobre dia hoeto le tenue any aminareo tenue dessin animé tenue na bande dessinée na tenue na carnaval marina fa ny atao hoe castina dia sivana atao amin'ireo zay mety ho tafiditra misy ny koa no lavina satria zay no fahalalany atao hoe castina ivokolo analakely amin'ny alarobia 12 octobre manomboka amin'ny folo sasany castina ho an'ny labandy amomota sy ny grand spectacle ao amin'ny palais des sports zay tsy ho ela fa ho avy sire ny any Maurice madama kely Maurice raha pitsy vakiko indray ny mesagenao momba ny hazo maniry misaotra betsaka madama any Maurice misaotra mahafinaritra ny fampisehoana irahana amin'ny tarika vokininy tsy amin'ny espace dira raha mipitso ary ao ny compte sy ny page neuf efa ao ny afisy tongava maro na irohitra tsirairaveko indray voangy tonga mivoeny eto Madagasikara dia miantso antsika voangy ao amin'ny atsakely dalana ka voangy mivahiny eto Madagasikara dia anao afterorka ao amin'ny le bypass le afterorka amin'ny zoma zao raha mipitso 7 ny volana Octobre ady baolina kidrakoavana fifantsana ho an'ny fidinany amboarany Afrika eo amin'ny coupe de la CAF zany izay tanterahana etsy amin'ny kianjabe any Mahamasina ny alady amin'ny efatrora izao Jacob Plus Football Club eo na amin'ny Marume Gallants ny vidim-pidirana dia 10,000 ariary ho an'ny Gradin ray alina ariary ho an'ny tribune ary 2 alina ariary ho anny VIP tongava maro mamasina satria io no antroka zay mitavo tonga fantatrareo fa tonga rakoto raikitra orzantkelyisika mandeha tsaratsara orzantkely latany trano mahafinaritra rakoto tia misy sara firy zareo no makamamy azy fa inona nefa zao aloha mampimeanao koa ianao za mampime anazy raha koto miaraka amin'ny zandry bandy ny faraky amin'ny 20 octobre ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora ao amin'ny la teinturerie ampasany malo dia amin'ny 10 ora kosa ao amin'ny garazy Antsahavola dia ny faharoa amin'ny 20 octobre kosa amin'ny 6 amin'ny 9 ao amin'ny bamboo lodge eo Antsahavola ihany ezaka itsika masana koto mba hira kely tena magatisy tena magatisy zay mivoaloha entre libre io ange mahazo manao an'le consommation obligatoire masque reny dia mihira an'le izy masque reny le satroka fotsiny anao valaty satroka manao satroka ohatran'ity le inona manao satroka ohatran'ity yambo anyangamba metototra yanetana azoko am'izay le satria mitady an'le feo amin'ny alalan'ny orona sy ny lanilany izy ary dia manao fihetsikitsakisatsiry ici Paris misaotra ny ekipan'ny PSG nanome an'le toro be ny passe sy ny tic-tac tomaly nafinaritra ny jery match sana ray no ray raha ny résultat tsy koa ici namana sarilo ici Paris nanao fety moa zany ry zareo polisy pirenena malagasy namarana ny fankalazany fa 80 taona nisy ny polisy teto le pafiny iny kosa efa tena bof iny any semipile bomba be iny fa ny polisy pirenena dia nanao azakazaka tamin'ny herin'ny rapitso
azakazaka na hitako la vizaka miainga avaty karaha matonga tamasindray film to inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mitsafy zay mare vahiny zay manasa olona alasina hitanana lavilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana e mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Prenez plus. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. Sous le haut parrainage du ministère